Izatovo palimby ny anaran-drany ianareo zao no androratry sary itsangana fazana kigasikara izatovo palimby ny anaran-drany ianareo zao androratry sary itsangana fazana kigasikara eny tompoko lahy eny tompoko vavy tonga amin'ny aitenrazana manao hoe mijilajila ka doladola solofoka arefo-piefitra anaty vilany mamay anatiny siny mangatsika fa manga ho atsika ndraiky io sany mifankahita am'izao alady ariva fa 14 ny volana jona izao dia ety amin'ny trano fitenenanay dia amin'ny 5 ora katroka mihitsy am'izao fotoana zao ahafahana ihany koa mifankahita mifanatritava amintsika rehetra amin'ity alady ariva ity indray mba hifampitafana hifampitiniana ahafahana indray mifampizara ny torohevitra mahasoa mahatsara amin'ny fiainana indrindra ihany koa hitantarana sy atsyaivana an'ireo fahasoavana fitahina fanambinana efa niaina andreo razambetsika tany any lotany kanefa ihany koa mbola tovanatsika zatovy mpandimby ny anarandray rehetra indray aty orina etsan-daniny zany anefa dia tonga amin'le fiteny ihany koa manao hoe mandeha ony no asan'ny tongotra kanefa raha mandeha tsirahana ohatrany hoe namany mpangalady mandray ny asan'ny tanana kanefa raha mandray ny tsy natolotra ihany koa dia namany mpisinto mahery raha miteny no asan'ny vava kanefa raha miteny tsy arahaba ony namany tezitra raha andeha tsy hanao veloma ihany koa namany sositra ka dia zany ndray tompoko no anaterana ny arahaba ny firarintsoa anaovanay ny soavatsara ten'Andriamanitra amintsika mianakavy rehetra any anivon'ny tokantrano tsirairay avy any eo apototry ny fahitalavitra eo na eo apototry ny finday na ny sofon-davitra na ny fitaovana maro samihafa zay ahafahanareo mahita anyity fandarana havitafy ity manerana n'izao tontolo izao amin'ity alady riva ity moa zany fa zany hoe samy manana ny ora ahitany azy fotsiny ny tsirairay avy any anivon'ny toerana zay misy azy any satria ihany koa amin'izany dia misy le fiteny hoe décalage horaire moa zany satria ndraindray ianareo any ivelany no mahita dia tsy mitovy amin'ny ora ahitany eto Madagasikara ny ora ijerenareo ny tenako amin'izao fotoana izao fa saingy kosa aty aminay zany zao dia lady rive amin'ny 5 ora zao ety amin'ny trano fitenena ny Cool TV FM ifankahitany ihany koa ianareo anatin'ity fandarana hasina sy vohitra tantara sy fomba ity ho an'ny an'io dia nametraka kely aho hoe betsaka ny zavatra efa vita maro ny zavatra mbola atao atsiarovana ny tarika zay ihany koa moa zany sa izy moa nanao an'izany hoe be ny efa vita maro koa no mbola atao izy ndao hiara-mita fa izao toko andrinao arak'izany indrindra betsaka ny loha hevitra efa nivoizitsika teto no velabelarina no vahavahana betsaka ihany koa ireo hevitra rehetra efa nifampitantsika tao anatin'izay fandarana havitafy nanomboka tamin'ny 7 ny volana febroary ity fandarana havitafy ity hatramin'izao fa ny fandarana zay nisy anah moa zany efa be dia be tany aloha tany raha ny teto amin'ny Cool TV manokana fotsiny efa tany amin'ny taona 1992 tany nefa nisy foana ny fandarantsika isaky ny talata maraina teny aloha teny fa zao izy nataontsika lahady ariva noho ny fangatahanareo tsirairay avy mba maromaritra iraisana mibetsaka maro tampana hitoerana rehefa elan'ny kodidiavana dia eto ndray isika dia tao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay nefa dia ozy aho hoe be dia be ny zavatra mety hoe tsy azonareo na mety hoe tsy nazavazava taminareo na mety ihany koa mba tianareo atao hoe mameriny indromana ny antitra olona nitanika hodinanto dia nataonareo ihany koa fotsimbary raraka keny iny ka ombaina amin'ny tsipona ombaina amin'ny tady dia zay no antony nanaovako ny loha hevitra androany hoe fanontaniana malalaka bety ho amin'izay zavatra rehetra mety tsy azoazonareo tany ka loha hevitra efa voaresakitsika eny fa nanombola tsy voaresakitsika raha dia tsara ihany koa no manatsidika sahady azy mba ahafahana mandrindra sy mandamina andraisana azy loha hevitra feno eto anivon'ity fandarana havitafy ity aomenantsehatra malalaka ianareo ametraka ny fanontaniana rehetra dia hovalitsika miandalana eo zany tsy asiantsika loha hevitra zany ho an'ny androany fa dia ianareo ihany no mahita hoe inona ny zavatra tsy nazava inona ny zavatra mbola tsy azo azo tany dia fa hovahavahana sy ho fitipitinina amintsika eto kanefa moa zany melohany zany rehetrarehetra zany dia misy ihany koa le hoe ny hevitra tsy azo mampiazo azy ny hevitra tsy azo tsy amin'ny olombelona ny hevitra terabary samy mamoaka ny ao am-pony
de tahaka an'izay ihany koa le izy zany hoe ny oron-drano ny mora matsaka, ny oron-kitay mora mifako, fa ny oron-kevitra ny farafahoriana, herisika mba hifampizaran'izany a, fa tsy misy hoe isioka lavitry ny ombosika na ikalo lavitry ny valiana, hevitra lavitry ny ray aman-dreny, tsy de mbola ny ray aman-dreny anefa ny tena ka hoe atao hoe valabe ny hevitra sopotry ny fahalalana, fa zay kely mba tsy hahany tadidy, zay kely mba nitezana sy ny aina na arindranko zay kely mba fantatra mahasoa mahatsara nozaraina ao amintsika rehetreto, kanefa ihany koa tsy mety ny hoe mamela vary mangatsika, fa nisy ny vary mangatsika atsika tamin'ny heriny zay ndresahana ny hafatry ny omby azy tamin'ny andray tafika arivo hitondrana ny tany sy ny fanjakana, de araka zany ihany koa de mbola tsy vitatsika izy iny ka mijanona ho vary mangatsika atsika tato anatiny ty boky tantara sy fombandrazana nataony Rainandriamampandry ity. De misy moa zany a teo amin'ny toko fahaefatra no nijanonantsika farany a, fa ny toko fahadimy sy ny toko fahaenina ozy a de ozy a hoe ny trano tofobe tany tsy vita androany tovonana rahapitso ny koa ny tsy nanatodindro rahapitso koa mbola andro, de tsy ataontsika sala amin'ny hoe boka misarikena misarika ihany fa tsy mitondra fa tsy maintsy ho faranantsika hatramin'ny farany ity loha hevitra ity aloha mandritra nyty atsasakadiny kely voalohany ity a, de rehefa avy eo am'izay isika de efa miroso tanteraka ao anatin'ny fanontanianareo tsiraray avy zany mandritra ny ora iray rehefa avy eo fa ny atsasakadiny voalohany aloha de mahavahako kely vetivety anty afatry ny omby azy toko fahadimy sy toko fahaenina ity tamin'ny andray tafika arivo izay nametrapetrahana ny rafitra hitondrana ny tany sy ny fanjakana, ny endrika tena tokony ho fandrosoan'ny fanjakana sy ny firenena raha miaina sy manaraka an'izany hoe fomba amampanao, manaraka indrindra sy ny lamina ara-boajanahary zay nanaovan'Andriamanitra azy ty tany ty, ary manaraka indrindra sy ny lamina ara-boajanahary nanaovan'Andriamanitra azy ihany koa ny olona mpitondra eto zay tena tokony hitondra eto, fa misy tokoa ny olona natao hitondra fa tsy zay olona rehetra te hitondra de mitondra. Teneniko foana iny hoe misy ny loha mihevitra, misy ny tanana mandray, misy ny maso mijery, misy ny saina mandinika, misy ny vava miteny, misy ny tongotra mamindra, de ohatran'izay io zavatra io. De ireo no miara-miasa de manodina de mampandroso an'le faritra na toerana na firenena na fanjakana na vohitra na taranaka na fianakaviana na orinasa na ankonana anankiray. Zay zany io zavatra io. De ireo zany a tsy hoe satria za no miteniteny eto de hoe za akory no inona, na hoe satria ry anina ny tsy miteny na ry anina no mangina de satria ry zareo koa no inona, tsy zay io, fa hoe misy ny efa natao fotsiny hoe mitoe mahatsinjo taovolo maso, mitoe mitadidy taovolo tsofina fa tsy mitoetoe-pona taovolo tratra de sahala am'izany izy ty a, de efa samy manana ny andraikitra tandrify azy ny tsirairay. Zany koa nge le tonga am'le fitenin-drazana manao hoe inona moa zany hoe ny tapatanana ho ny miandro omby, ny tapatongotra mitoto vary, ny salama manariva andro, ny marary manao zay ho afany, tsy maintsy tsinjaraina sahala am'izay ny raha rasy ny adidy aman'andraikitra, de ohatra nanaovan'Andriamanitra n'izao vatantenantsika olombelona zao ihany, de zay no ahafahana mifandrindra sy mifandamina eto, fa tsy hoe rehefa izahay no miteny de izahay akoriny de inona loatra, na hoe izahay no tsy maintsy toteny sy ekena sy arahana, fa tsika moa olombelona mandinika manatsaina mieritreritra amin'ny mahalala, de samy mahalala ny tokony atao sika tsirairay avy. Inona ny tiako hevina tao anatin'izay amin'ny tiavatra ho any Andray Tafika Arivo ity, le Andray Tafika Arivo ozy a de ireo taranaka sika ireo rahatra zay ireo mbola tsy tonga eo amin'ny toerana Andray Tafika Arivo io ka de efa ho faniny izy, de atoro izy, de anariny izy, de resahany izy, de ampalalainy izy, de tarihany izy hoe tia ny lamina sy ny afatra efa napetraka ny omby asy ray aman-dreny be atsika tany aloha tany, de zao ary zany lamina Andray Tafika Arivo rehefa ho avy ny fotoana hitondranao. Hitondra fianakaviana ianao, hitondra vady aman-janaka, hitondra ankohonana, hitondra orinasa, mety hitondra firenena ianao, mety hitondra fanjakana ianao, mety hitondra vahoaka ianao, mety hifevohatra ianao, mety tsy fantatra. Fa zany rehetrarehetra zany de efa afatra ho anao Andray Tafika Arivo. Na vita toko efatra tsika tany aloha de toko roa zany sisa novotaitsika ho an'ny androany, natao toko enina izy mba tsy hanenena anao amin'ny zavatra rehetra, fa zany no fahendren'ireo razambe atsika ireo. Zao ndray ary no voalaza ato amin'ny toko fahadimy, afatra ho an'Andray Tafika Arivo avy amin'ny omby asy masina tany aloha tany. Ny fahalemem-panahy, eny ry tafika, ny fahalemem-panahy zay asaiko tandremanao de aza ataonao zavatra mora, fa atao ahoana ary ny ampikambana ny alemem-panahy amin'ny fahalozana, moa mety mikambana ny afo sy ny rano, mangatsika sy ny mafana. Efa nilazaiko taminao ry tafika fa olombelona ianao fa tsy Andriamanitra,
ka aza mety ataon'ny olona hoe iza moa no Andriamanitra eto ambonin'ny tany fa tsy ianao, fa andalitra zany ry anaka. Fa tsy toky amina Rahaba ka hoy za hoe raha olombelona ianao dia tsy maintsy taila nandrenesana indraindray na diso hevitra kely. Andriamanitra ihany no tsy mahay diso, ko raha diso ianao indraindray amin'ny fitondranao fanjakana ka anarin'ny lehibe izay natsanganao hanampy anao sy hanome hevitra anao amin'ny rarahan'ny fanjakana, dia aza malaky tezitra raha anariny amin'ny fitiavana sy ny fanajana, ary ampisehoy aminy amin'izany ny alemem-panahinao. Aza mianjonanjona sy mampiketroketro tare fa isaory izay milaza ny marina sy ny mety ataonao mba hampiadana ny fanjakana. Aza manao toy ny arefo marotsaka ivelany fa mihefitra anaty. Aza kirina fa mandefera amin'ny zavatra hifonana aminao raha hitanao fa marina. Ary azo atao ny mahasoa ny angatahany sasany, hiantrao ny mahantra sy ny malahelo mitaraina aminao, ary aza velanao ho sakanan'olona izy na aiza tsy hampaharehanao ny fahoriana fa ratsambatanao izy. Raha ory ny rantsana tsy maintsy sorosorena amin'ny fototra, ka inona indray fa ray aman-dren'ny olona ianao ka raha tezitra sy misamototra ianao fa iza ny tsy mba ho tezitra indraindray. Tsarovy fa zanakao ny olonao, ka raha misy adala loatra amin'ny vahoakanao dia tsy maintsy ho fahaizanao sy ho kapohinao mafy. Tsarovy fa ray ianao ka tsy ampikapoka mba hamaly ratsy ny ratsy ihany fa mba hanafay sy hampahendrika. Ko raha tsy azo atao amin'ny ahoana ny sasany fa efa tsy miditra amin'izay izy tsony ka tsy maintsy ho vonoina, dia hafoizy ho vonoina izy fa avelao hiadana ny vady aman-janany sy ny havany rehetra raha tsy mba nyray tetika taminy. Aza atao saram-babe momba andrina ny havany rehetra fa ny diso ihany ny faizo. Raha misy olona malavorary ka mila valiny amin'ny fanjakana, dia izy rery no misondro-boninahitra sy mahazo ny valiny soa nataony. Ka ahoana no ny misy diso no ny azy rehetra no atao miombona amin'ny fahadisony? Marina va raha tahaka izany ny fanao? Mainka fa ho za aminao. Zao no izy ry tafika, hiantrao ny diso sy mimeloka raha mifona sy mibebaka tokoa izy. Ny diso amin'ny didi-panjakana, ny sasany azo hiantrana sy alah-keloka ary ny sasany tsy azo. Ka nahoana azy izay azo alah-keloka dia amin'ny rapo izy, izay tsy azo hiantrana dia analana kely ny fampijaliana azy. Amin'izao alemem-panahy saiko tandremanao zao dia dinio sy vakio matetika ihany ny tantara sy ny fomba nentin-drazana. Mazava be zany teny zany. Ny teny izy taria aloha taria hoe aza tsy mahafehivava ambony vovo. Misy eo loza be ho anatrehan'ny vahoaka, fa zao aty amin'ny lafiny ilany iray asehoiko io ny alemem-panahinao. Ao anatin'izay alemem-panahinao zay ry tafika ozy, rehefa misy olona miteny anao ahasoanao zay, fa zao dinidinio sy fakafakao tsara aloha hoe hoditra akondro ve zany sa tena vary foto-tsakafo, rano mahakofona ve zany sa ny tena tantely vahatry ny aina, dinio tsara zay ozy. Ary raha misy koa olona miteniny tsy mety ataonao dia maneke fa olombelona ianao fa tsy Andriamanitra. Andriamanitra ihany no tsy mety diso ozy, fa olombelona ianao ka manam-pahadisoana, dia mba maneke rehefa misy tsy mety ataonao ry tafika, fa zany no maha olombelona anao. Dia asehoy izay alemem-panahinao zay, fa zay koa nge le tenin-drazana hoe ny endry ihany no anarina fa raha ny adala nge no anarina ny lambany no riny. Endry ianao ry tafika ozy matoa atoro, endry ianao ry tafika matoa anarina. Fa tsy hoe rehefa misy tsy mety ataonao ka hiteny anao ny olona ry tafika dia hitrotra ianao ka alaky tezitra, ka isamborotra, ka mora romotra, anao tetidromotra sy anao hevitravina, anao masonamboditsoka, dia anao arak'izay heverinao fa mety na tsy araky ny tokony ho izy azy. Vakio matetika ozy ny tantara sy ny fomban-drazana. Afatra zany ry tafika. Ny tantara raha vakina ame-dalana sy amin'ny fitandremana dia mahasoa sy manome hevitra mahatoky amin'izay mety hatao amin'ny fitondram-bahoaka. Inona no hevitry ny tantara fa tsy ny filazana marimarina sy soa na ratsy nataon'izay teo alohantsika? Aoka ny fahatsiarovana ny soa nataony handrisika atsika amin'ny mety hatao. Aoka ny fahalalana ny nahadiso azy ampitandrina atsika mafy, fa andrao mba diso hevitra tahaka azy tsika. Ny tantara tsy miangatra tsy maintsy ho lazaina, raha tsy androany dia raha-pitso. Ny tantara tsy miangatra ozy ary tsy maintsy ho lazaina,
ratsy androany de raha pitso. Midika zany fa tsy misy zavatra azo afeniny eto fa tsy maintsy hipoitra fa miandro fotoanany. Alao ny fotoanany no anao ny asany. Ny mety sy ny tsy mety, ny mety sy ny tsy mety, na ny nataon'iza na ny nataon'iza. Koa amin'izany raha tia lala maromariny ianao, ahoana natao hampiavana ny alozana sy ny alemem-panahy tahaka ny nataony rainao. Vakio ny tantara milaza ny nanjakany rainao, ary indrindra tandremo izay vakinao. Eritrereto ny endohan'ny zavatra rehetra izay lazain'ny tantara. Tsy misy tahaka ny fiheverana sy ny fitandremana mba hahalala zavatra. Ny olona sy ny zavatra dia mifampisolo ihany, fa ny fomba sy ny fanaon'olombelona tsy miova. Izay mahalala maromarina ny tantarany taranaka teo aloha dia mahalala ny toetry ny ankehitriny sy ny ho avy koa. Zany vao ndresahako teo hoe ataovy tahaka ny dia-tana ny fiainana. Todiana no lasa, mpanjinina no avy, ahafahanao mahita ny zava-misy eo anelanelany. Ka raha hainao no mampifandray an'izay, dia izay ianao le atao hoe olo mandroso, mba manao hoe tsy ndrehetra manaraka refo ka manaraka ny efa mahitsy, zana dambo mandihy osika manitsaka ny efa malemy, fa raha vao mivily lalana kosa ianao ka mitady anao dian-dambo amin'ny zavatra tsy mety, dia izay ianao zany le tonga amin'le hoe hizaka ny tseran'ny aina ohatran'ny parasy vao hitsaky ny omby ene. Hizaka ny tseran'ny aina ohatry ny omby mahibe tandroka ka ho zakaina fa efa anjara, fa so adininao ry tafika ozy. Fa ny foza no miorira-pandeha, tsy aitraitra fa fomba ny teo aloha ka tsy maintsy narahana. Fa ny zanako aika aho fotsy tenda, ny zanapitatra aho sadakely, zanako mipikabary ho fisamolotra, ny zanako mipitono ka angerim-bava. Ka zay le izy hoe dinio ary zany le fanjakany rainao izy, ahafahanao manitsy ny dianao sy mahalala ny tokony ataonao ry tafika. Mazava zany. Raha matsiaka ely any anatin'ny anganontsika, dia nisy an'ilay tantara tany anatin'ny angano hoe rainy be mehaka sy ny vinantony. Io tantara io raha vao miresaka angano moa tsika be dia be moa zany le hoe angano resahany. Be dia be ny angano resahana, angano daholo ny zavatra rehetrarehetra hatramin'io baiboly io angano. Fa fotsiny hoe ianao mila mahay manatsoaka lesona sy hevitra sy anatra ao anatiny, dia hitanao hoe aiza ny lalana tokony ale. Fa raha vao ianao koa tonga dia manaraka ambokony fotsiny ohatrany raha fotsy be taritiny omby masika, dia tsy hitanao zany fa dia mandeha anjambany ianao mihinana mambolony, dia hinona moa zany fa dia atao hoe tolokena maty jiro zany ka mivavaro mba ho sendran'ny trafony, fa sao dia sendran'ny taolan-dohaliny ao fa tahaka mihinam-bary amin'ny tsakay io, dia mba ao mba sendra anana na angivy na ovy, fa ao koa ny tena mahatsako ny tsy lany 5 lahy, ohatran'le kivazivazy hoe raha miditra 12 volta fa rehefa mivoaka 220. Tantara daholo zany rehetrarehetra zany, dia anjarantsika ny mandinika sy mieritreritra. Dia ao anatin'io angano io izy raha miresaka tsika dia samy manany angano no firenena tsirairay avy. Angano no entina mananatra sy manoro sy manitsy ny lalan'ny taranaka, ary any anatin'ny angano no ahitana an'le hoe ainga hano, ingaina aloha dia tsakotsakoana, dia dinihana, dia hita ny lalana rehefa hoe inona ny tokony atao. Ohatran'izay hoe ny baiboly dia angano-pirenena israelianina sy jiosy sy hebreo, dia anazy iny, dia tantarany iny, tsisy idirantsika gasy. Ny Torah dia mbola andrareo jiosy ihany koa dia anganony iny. Ny Veda ohatra dia taremin-drareo sinosy ny tatsinanana tary dia anazy iny. Ny boaka vadikita dia andrareo tary dia anazy zany, reo palisady isan-karazany reo dia anazy. Dia ohatra koa tsika gasy manana ny anganontsika, ka samy manainga dia mihinana dia mitsako dia mandinika, dia zay zany hoe mihinany ny anganony. Tena fiteny mihitsy zany hoe mihinany ny anganony tsirairay ny firenena. Fa mifandraisantsika hoe mihinany ny anganony matsy dia ohatrany hoe tena zava-doza koa zany niditra zany, tena nidiran'andro mihitsy fa tena dia nihinany ny anganony anie. Fa tsy izay no filaza, tsy any amina resaka zava-doza izay fiteny izay no mandeha, fa hoe ity ary le angano tantaraina, angano ambavanantitra. Angano ambavanantitra, fa misy manova koa le izy tateorina dia natao hoe angano mbavy antitra. Angano vavy antitra no mitantara angano. Tsy marina zany dinihana tsara izay misy miteny hoe angano mbavy antitra, fa angano ambavanantitra, zay no izy. Zany hoe iza moa zany le antitra resahana zao zany le hoe be taona nandinihana antitra elany everana, tsy toroa malala tsy laza mahafantatra, tsy tanana mandray alalana, tsy tongotra mandihy jory, ho avy taonany hitany taonty no avy rapitso hitany andro any. Zany nefa razambelona mifandray vatana amin'Andriamanitra, mahalala ny sikidy akandrana, mahalala ny bisika totsofina, mahita ny tsindrimandry. Reny olo reny mahasombava ny teny, mahasitana mandray, zay raisiny tana ny masina, zay tonono ny vava ny tanteraka. Reny le antitra resahany, fa tsy hoe antitra amin'ny endrika amam-bika.
raha mijery manko tsika hafa mihitsy le hoe antitra taloha tanao boni zao mbola ao anatiny angano hoe boni mbola nitafy ny oditriko nantitra zany hoe na tanora ary izy fa afaka nyseho mato-tsaina mato-kevitra matom-pahalalana na inandray ny fahalalana miafina avy amin'izay nahary de lasa ohatrany hoe antitra boni nitafy ny oditriko nantitra izy fa am'izao tsika manko raha mijery ny antitra am'izao ange raha ataontsika hoe antitra amin'ny endrika amambika ny antitra ange zao be dehibe ny tsy mahalala ninininy be dehibe ny tsy mahalala nininina amin'ny antitra betsaka ny fotsy volo fa tsy rangahy eto amin'ny firenena betsaka ny antitra fa tsy ranakandry feno eto raha aman-dreny be antitra tsika ireny a be dehibe nefa tsy mahalala tsony ny tantara tsy mahalala tsony ny fomba tsy mahalala tsony ny fanao tsy mahalala tsony ihany ko manitsy ny taranaka hoe aiza ny tokony atao aiza ny tokony ale fa mbola misy nefa tanora any amin'ny tontolo misy azy any izy mbola miaina mandinika mandalina de mikaroka an'le zavatra de mahalala izy de io ndray zany lasa manana fisainana antitra hazay ny ataoko hoe misy mifotsy volo fa tsy rangahy misy ny antitra fa tsy ranakandry misy nge lamba be fa tsy azo irakofany misy ny elo fa tsy maharo a de misy ny lamba fa tsy maharakotra jerena tsara zay zavatra hoe de ao anatin'ny angano zany angano ambavanantitra raha mijery kely anaty baiboly zao tsika de ozy ny baiboly miteny hoe aleo ozy ny fahanterana no ampita fahalalana ary ny amaron'ny taona no izarany fahaizana teny anaty baiboly zany fa tsy hoe za mamorona fa nitoko sy andiny moa tsy haiko tsy anjery fa tsy mamelombady majanaka amin'iny de hoe ao anatin'ireo zany de hoe ny fahanterana no mitondra an'le fahalalana fahaizana fahamarinana ahafahana manitsy sy mahatafita ny fiaina ary indrindra mampandroso de le angano ambavanantitra de mitantara aminao zany le antitra hoe zao nge le angano ingainy le angano ingaina ainga de hoano aloha tsakotsako de dinidinio fa rehefa mitsako anao ohatra andren'le hoe arana ny ty tsy hainao fa any amin'ny atiny ianao mila kely satria anao mbola tsy mahay mandinika fomba be zany fa zany moa tsy horesahana lava be eto aloha fa mbola hafa mihitsy zay fomba ny hoe arana ny tika tsy hainao fa ny atiny any amin'ny atiny ianao mila kely satria ny atiny malemy fa ny aranany de niana ny aranany any ray aman-dreny de mandinika mihitsy aloha inony zany de reo angano avavanantitra reo zany de mitantara zany izy zao hoe ty ary le rainy be mehaka sy ny vinantony de mitantara ao izy hoe nisy an'izany atao hoe rainy be mehaka ony nandeha de nanana zanaka vavy tokana tena tsara tare be de nandeha ny olona rehetra zanaka andrem-bahoaka avery andrem-bahoaka avery andrem-bahoaka avery nandeha nangataka azy ho vady fa saingy tsy nahavita nininona fa ny alamaina nefa mba nytononona hoe andrem-bahoaka hitanao zany zay zao misy le hoe fotsivoly fa tsy rangahy antitra fa tsy ranakandry tsy manana an'le fahalalana feno satria inona ny nasainy ray be mehaka nataony io ara ozy mivala be anay ndana asao ry misy vataka azo be andro be ry tsy nanatrano ery ndana arodany ty ozy mivolangita atsipoko atsy anaty rano de ndana karoy de ity ozy reo ozy ny omboko imandrakeny eny so mangorona rivo fantaro ozy zay voalohany omboko am'ireo ary ity ny zanako manahadreny no anarany de mitovy be izy mianaka ka fantaro ary izy am'ireo ary le zanako fa raha fantatrao de meko vatanao tsisy nahavita reo andrem-bahoaka ny lazainy le andrem-bahoaka tam'izany resahana atao ohatra eto de tsy hoe le andrem-bahoaka resahantsika hoe andriam-bahoaka mpanjaka so de isy nafangarodreo manko rehefa hoe ibe mampanjaka sy rasoa be manana tare amin'ny angan'ny tolo voalohany zany fa hoe andriam-bahoaka zany hoe mba neverina mba olo be mba olona dehibe raha aman-dreny mba mahalala ny tokony atao mba olona mba atao hoe kiady sy voninahitra azo ajoro tsy mamena maso eny amasom-bahoaka aikay ve moa zany inona fa tsy ny maloto fitafy tsy miakatra lapa fotsiny ihany reto izy de tsy nahavita ireo neverina fa mba hoe olo ny fahalalana sy olo ny fahendrena mba hoe mba ray aman-dreny amin'ny endrika ivelany mba manana ny fahanterana mba mitafy ny oditroko nantitra hay tsy izy sandoka fotsiny ihany ny neverina ho lalana idolanaka iny mizary tevana amono natao hitsikitsika ivavahana nozary mpampango ny fokony akoho inona moa fa de lasa fionan'ny gisa vao gisa mitaiza sy ny ketsa vao maniry zany ka mifampinana mpitoerana de baso mamatena tsy mandeha am'izay tokony ho izy zany taridrano irinina maingy amin'ny alehany fa tsy tonga amin'ny toerany taridrano akilailany maniny be no mitonga zany ny ohatra rehetrarehetra azo anoarana an'izany daholy fa tonga kosa ozy rakoto jabo ao anatin'le angano ray be meka sy vinanto zay tonga kosa ozy rakoto jabo de lasa rakoto jabo mba nandeha tany
dia nandeha izy le nitafy ny hoditry konantitra dia niakatra nakany an-tanàna be mehaka rehefa avy eo le konantitra io zany iza le konantitra le fahendrena sy le fahalalana tao anatin'ny ala rehetrarehetra le hasin'ny ala aina niaraka taminy inona natao Rakotojabo nandeha izy aloha niaraka tamin'ny lambo nanontanyny lambo nanontanyny vitsika nanontanyny arosy nanontanyny lalitra nanontanyny moka hainy daholo no mifandray tamin'izany tsy biby zany resahako zany a lalam-panahafany zany hoe iza ny lambo mipanimbolo mipahita sy mipahay iza mivitsika amin'ny vahoaka iza ny arosy ny afaka miteraka ny vehivavy ny tompony loharanon'andrina sy loharanon'olombelona iza ny moka ny mpitsetsitra rehetra iza ny lalitra ny mpivezivezy sy mipaniditsidina mahalala ny tokony ale mbola azo azavaina lavabe zany fa Rakotojabo ny nahavita alizy hatramin'ny farany satria Rakotojabo nay niaraka tamin'izay fahendreny konantitra zay dia nahay nanim-bolony aleny nay namantatra ny diany nay nifandray tamin'ny bahoaka nay nifampidinika tamin'ny ambany lanitra dia zay zany izy le atao hoe hitafika arivo marina mahazaka firenena mahazaka fanjakana mahazaka vahoaka tsy velatra lavabe amin'iny ako fa anjarantsika mandinika an'iny angano iny a ao amin'ny anganon'ny tolo izay tsy tadidiko ny toko sy andininy ny pejy azafady ny pejy ao amin'ny anganon'ny tolo fa rainy be mehaka sy ny vinantony iny dia vakivakio ao dia hitanareo dia alaivo ny lalam-panafana rehefa mamaky angano dia mila mahay mamaky angano fa tsy heveritsika ohatra ny mijery tao mejery izy tika dia hoe ny ray lehibe tsy aman-tsaina ny ray kely fadadany dia hoe tsy nanana an'izany ny gasy nefa ny gasy nanana ny trimobe sy soitika ribotity sy rapeto dia mila haitsika koa mandinika an'ireny zavatra ireny fa misy lesona sy anatra tsy hoana ao anatiny fahazadieritreretina hoe zava-jazakely na zavatry ny tsy mampandroso reny fa tena ilaina no mandinika an'ireny zavatra reny hoe inona ary ny ambarany dia ohatra ihany koa famakina ny angano tsy hoe mamaky angano dia hoe ino moa zany le sokatra sy rahavontsira dia le sokatra moa zany niakatra le sokatra davela tetỳ ambany rahavontsira ninana ny tantely teny ambony dia zay fotsiny dia hoe biby ve le sokatra dia biby ve le rahavontsira dia inona fa misy heviny ao ambadika dia iny heviny iny le ilaitsika takarina sy fantarina dia azotsika ny tiany atongavana dia mandray anatra sy lesona amin'ny fiainantsika hoe inona ary zany tadidio zany manomboka zao fa ny angano dia tsy natao ho an'ny ankizy kely tsy natao ho an'ny zaza fa ho anao olon-dehibe mijery eo mihitsy fa sao dia ianao koa mbola fotsy volo tsy ranga antitra tsy ranakandry sao dia ianao mbola tsy mahafeno ny fepetra ny konantitra tokony hananatra taranaka hitondra vahoaka hitondra firenena hitondra fanjakana sao dia ianao mbola tsy mahafeno ny fepetra tokony hazakana fianakaviana amorina vady aman-janaka amorina rena amorina hafananana zany dia mba maki angano zay fotsiny io dia mba ny anganorazanao vakina fa ny anganorazan'olona ry raha vakivakinao hiainanao isan'andro lazainao maomboko mainka fa ny anganorazanao trafika anao may mahery zany mba vahomanam-po miheritra toko fahaenina ary andidiko anao farany ry tafika arivo dia ny fampetranona ny vahiny sy ny fihavanana amin'ny mpanjaka sasany fa indrindra amin'izay mifanakaiky tany aminao havany daholo ny olona rehetra ambonin'ny tany fa tokan'Andriamanitra nanao ny tokapototra ny heviana mifampirahalana dia tsy ray tapo azy tsy maintsy mifankaty sy mifamonjy amin'izay manjoa raha te onona amin'ny taninao ny vahiny ka manaiky anaraka zay didy marina tsy maintsy arahany vahiny rehetra monina tanin'olona dia avelao hitoetra izy ary arovy tahaka ny olonao aza avelinao angarany sasany izy fa isan'ny zanakao raha misy firenen'ny olon-kendry tokoa mba tahanao fihavanana mahasoa dia raiso ny fihavanana tolony anao zay misakaiza amin'ny mpangalatra dia tonga mpangalatra zay miaraka amin'ny ambolambo dia ambolambo toy izany koa no misakaiza sy miray hevitra amin'ny endry sy mahay zavatra dia tonga endry sy mahay zavatra mitafondro ny basy sy ny zava-maranitra tsy maharo izay tany tsy harovany fahamarinana sy ny fahendrena marina ny vola sy ny zavatsarobidy sy ny fananana sasany tsy mahaleo ny fahendrena sy ny faherezam-panahy ny fanahy ary dia tahaka ny nofo ihany amin'ny zavatra ray loha ny nofo dia mila hanina ampitombo sy hampatanjaka azy tahaka ny nofo raha tsy homan-kanina sahaza ho azy tsy maintsy reraka dia mba tahaka izany koa ny fanahy raha tsy fahanam-pahendrena sy fianarana izay mety dia osa ny fanahy ary tsy vaniko inona hitanao amin'izao ry anaka fa sakaiza sy havana tokoa izay mampianatra ny olona fahendrena marina ny fahendrena rehefa tafiditra ao an-tsaina tokoa dia tsy azo ny fahavalo sy ny olon-dratsy esorina tsy tahaka an'izany ny vola sy ny zavatra hafa izay mora azo indraindray fa mora very koa amin'izany ry tafika arivo hevero amin'izao ny fanaon'ny olona sasany miambo hampiditra fahendrena kanjo amin'ny farany tsy ny fahendrena no ilainy fa ny vola sy ny zavatra hafa zaraina mangingina sy ampahabe maso amin'ny loha olona ihany
dia jony manafina ny heviny aza velanao anakaiky anao ny mpandrobo sy mimpandoka ary zay rehetra manao ny vola sy ny fananana sasany ho mahasolo ny fahendrena roay lavitra izy fa mamandalitra anao oka zay ry anaka evero ary dinionao matetika ny zavatra voalazako teo ka raha mody amin-drazana dia tsy tsindrina alahelo akory ny foko fa matoky afa tsy ivily amin'izay andidiko anao ianao ho tahiny soasoavin'Andriamanitra andrenanahary ianao anao ny tany sy ny fanjakana ary tafika arivo trarantotra aza marofy ianao fanatera amin'ny ambany lanitra ho tahin'Andriamanitra sy ny razana ne ianao ry tafika arivo zay no namarana no toko fahaenina ao amin'ny afatry ny omby asy inona ny zavatra tiana ho resahana amin'izany a efa mazava ihany izy taka ny tafika andrefa tanàna zany sady hita amin'ny maso ny reniny sofina ohatrany hoe fiarako dia mainty rano izy le fiteny eninareo tamin'ny feo any teo fa mananatra zany ny omby asy ao amin'ny toko fahaenina farany ala viro lavitra ozy ny fitiavana ny vola makarena fa aleo ny fahendrena sy ny fahalalana marina omban'ny fanahy hoentin'ny fahamarinana ala viro lavitra ozy ny vola makarena ndraindray manko zany betsaka zany le hoe tonga kely atsy mahita ho teneniny ianao atsy mahita ho teneniny ianao ry mahita ho teneniny ianao ary fa rehefa tsindrininy vola makarena ianao dia mangina tsy miteny oka mba tsy ho amintsika zany oka mba tsy ho aminao resy lahatra anaja ny takalobe nentin-drazana io zany zay zavatra efa hita miseho lany amin'izao fotoana izao hoe azo tambombola mikerena ny akamaroany ny malagasy didy fahasivy napetraka andrena-pomerina mahatapadony azo tambombola mikerena fa mitandrema oka tsy ny vola re tompoko no talohan'ny fihevanany izay efa avadikitsika amin'izao fotoana mihitsy le izy ka any fa nahatao hoe ny mpianakavy izy dia samy famorika raha vao resaka vola ny mpianaka samy fanindronantsy amin'ny resaka vola zay ny afatry ny omby asy teo ala viro lavitra anao izy mimpandoka sy mimpandrobo fa fahandalitra ho anao reny mpandatsaka anao any akady ozy le fitentsika amin'izao fotoana hoe mpanipy-hoditra akondro reny hoe dokadokafany olona kely alefa ataovy an'izao fa makatsy makaroa dia iny tokoa ianao fa hoe sy dokany atao mandrosoa dia ny atsapy any ampitoeranetana ohatrany akoho manao fanahantsoavaly ianao vao mahita ny tany malalaka tonga dia miazakazaka dia maika fotsiny hoe hay vola be efa tsy ho hitako mandra-pahafaty ty dia iny dia iroboka dia didoloka angandrain-janabary io ny toyany rehefa avy eo fa tsy mandeha amin'izay izy ny zavatra atao a ka sao dia ho matim-bola ho maty-karena fa mivoninahitra nge tsy ho very ny deradera sy ny lazalazany miebotapany ohatry ny rano atatatra fotsiny renyka rehefa ritra ny rano inona moa fa dia ho aizy eo ny fasika iandrom-panao trano aka sala amin'izay io zavatra io dia nio sy every ny fiainany every ny tokony atao amin'ny fitondrana ny zavatra rehetra na eto amin'ny tany sy ny firenena ianao na eo anivon'ny ankohonany ianao na eo anivon'ny vady aman-janaka ianao na eo anivy mpiarahamonina ianao aza baikony zay vola serena aza baikony zay laza sy voninahitra aza baikony zay fiheboebona kely etseroa fa mipetraha foana ho ao anatin'ny fahendrena marina aza takalo vola ny fihevanana sy ny fahendrena raha vita anao daholo zany toko enina rehetrarehetra nafaran'ny omby asy tamin'ny tafika arivo zany dia zay ny teneniny hoe mandry vony vato ary tafika ozy tsy tsindrina alahelo a rehefa mody any amin'ny razantsika fa dia mahazo matory am-piadanana dia ho azonareo amin'izany zany fa dia ilamina sy irindra sy rafitra ny tany sy ny fanjakana ry adany ambany lanitra sy ny vahoaka indrindra ianareo tsiraray avy eo anivon'ny tokantrano sy ny fianakaviana tsy misy ny lonilony ny adiady foana ny arety mandringana foana ny loza mitatao foana ny zavatra tsy mahomby sy ny tsy manjary ary resitosika amin'ny fahavalo na ny mosary na ny fahavalo manambohitra na ny fahavalo rehetra avy any ivelany zavatra rehetra tsy mampahomby amin'ny firenena fa anjarantsika re tompoko ny mandinika fa teny ihany ny akateny resaka ihany ny akaresaka fa za moa zany raha miteny nefa tsy henonareo kinona moa fa dia hitenyrehetra ohatran'le filma tsisy pijery ave tsy mampaninona raha zany averiko foana le tenin-drazana hoe fandrotrarana ny aka fandrotrarana tanàna ny tolo tsy hamingana anao mba hopotraka fa miazona anao mba hisaina fa raha maika ianao mandana fa be ny mbola ho avy zay ny dinidinika sy resadresaka mahakasika an'iny a ivadika ao anatin'ny fanontanianareo tsika rehefa avy eo fa efa any 10 ora sy sasany efa mahery minitra roa telo ndray arany amin'ny 5 sasany zany ety amin'ny trano fitenenanay amin'izany ka andeha aloha isika mba hanaraka faingo kely monja ao ambadika ao mba asitsika hira gasigasy kely anankiray aloha mba hanelanelalantsika ny fotoana sy hahafahan'ny tenanay misotro na dia rano ray vera-monja ihany azy aloha dia miverina indray sika rehefa avy eo mamaly an'ireo fanontanianareo rehetra ireo mandritra ny ora ray fanampiny mbola irahantsika tao ary
Za mankiverina amity tany ty inona moa zany fa karazana fitsingerenana teraka indray zany niavatra ry zoko vavy raha soanay vianitra rivo am'zany a mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ary anisany hira tena niavaka ihany koa iny tsikivy iny nentina ihany koa nanoanana ny toan-kevitra rehetra zay novavahana tetina andritran'izay atsasakadiny voalohany zay kopatanana ho anareo mirahavavy zoko vavy anitra sy zoko vavy noro tao anatin'ny hira iny fa de mahafinaritra ihany koa indrindra ny filalaovanao an'ity ampongatsony egala ry zoko vavy a zava-dehibe daholo reny rehetrarehetra reny a fa de ny aina no mateza ozy le fiteny zay satria ny aina mateza mba vola ihany ozy ny tolo de zany ihany koa no afahantsika ndray miditra ato anatin'ity dinidinika sy tafatafa mandritry ny adiny ray eo zany a de amaly kely ny fanontaniana rehetrarehetra zay napetraka reo ato ako a de efa tonga eto daholo izy reto avy etrany ary tonga de vavany ty ozy le fiteny zay kivazivazy manao hoe didy lokangandray ny talata vao mipaika de fandihizana de ozy ndray ny tanora namaly azy taty orina hoe tairo zay tairina fa zay rofotra zay riny inona moa nefa ndraindray koa alonge manitatra ny tataka to zay koa manjaitra ny rofotra mbola baraingo daholo zany ary mbola adevitra azo sokafana raha hoe tena ilaina fa eto aloha de amaky kely ny resaka ao ary ranay voalinina raha tia nankom-bola inona avy ny tokony atao sy tokony fadina ahoany zany raha tia nankom-bola
le te anangom-bola aloha zany ny olona rehetra te anangom-bola daholo fa dinona moa zany ny tena tokony ataoko ohatrany hoe de manangona e manangonako fa zany hoe eo amin'ny resaka fombafomba fotsiny angano hoe asiko resaka kely somary saritiko kely izy ity satria ianareo matetika rehefa anangom-bola zay a de tsy hoe anina petrapetraka fotsiny atsy ary ny vola fa indraindray nareo mba mety hoe anana vata fitoeran-drakitra kely nalaza moa zany taloha hoe manao boatin-drakitra de hoe inona moa zany misy an'ireny vata kely efa amidy boribory reny de misy tataka kely misy hazo efa vita efajoro kely de misy tataka kely de any amin'ny tena marina tsy sanatria akory hoe tsy mety reny zavatra reny na sanatria hoe miteny anareo mpanao an'ireny afa hoe tsy mety reny na hoe ohatran'izany a fa nefa ty torohevitra ty ihany koa mety ahitanareo mpanao azy reny hevitra ahafahanareo indray mivarotra azy fa rehefa hanao boatin-draka zany re olona tsy azo atao hazo efa nivakonina ane novankonina inona filazan'ny vankona rabô tsy azo atao hazo efa ny rabô tena ny fanamboarana boatin-drakitra tsy azo atao hazo efa ny voavankona hazo malama zany ohatra nyty latabatra ty fa tsy mety ty raha ity nanaovanareo boatin-drakitra tsy mety ty satria malama ary jereo ihany koa fa tsy ny hazo rehetra de azo anaovana boatin-drakitra avokoa fa dy nio tsara ihany fa anao anao boatin-drakitra ve de kesika ane mitsonike kitay menaka neny ianao ve anao boatin-drakitra de anao boatin-drakitra amina voamboana de inona moa zany ny vola voangonao anatin'io ao de zany izy fa misy karazakazo mihitsy fanaovana an'izy fa resantsika miandalana eny any reny zavatra reny rehefa tena tonga amin'ny fotoana fa eto koa zany indraindray tsy sanatria akory hoe malaina na hoe inona niteraka resy be le fandarana kely indray mantena ataoko ry le ozy aho hoe nisaky mimetsika de miteny foana hoe manatona olona pahay fomba manatona olo pahay fomba ny tena marina re olona tsy de hoe malaina ny tehizara fa tena le pisoloky sy mpisantoka tena be de be mihitsy aminareo indrindra ao anaty Facebook eo tena lasa mampalahelo be le zavatra misy satria mizatra kely anankiray ohatra teneniko eto de alainy iny de hitariny de tsy hitariny am'le tokony ho marina raha zay indray tsy nampaninina fa hitariny amin'ny fomba fijeriny hitariny amin'ny fahaizany manao azy de nefa vao mainka makany akady le olona rehefa aveo de lasa diso zany le zavatra de lasa ohatrany hoe zany nanory voana sanatria mivavaka so ananako tsiny amin'Andriamanitra sy ny razana de zay ny mampatonga amin'ny teny zany hoe de nietsika tsara fotsiny rehefa azo atao no mifampiresaka na ao anaty Facebook eo ary tsika hiresaka na amin'ny antso telefony na afaka mifampiresaka fa le izy fotsiny a tsy hoe tsy te hizara akory raha tsy manao an'izany ety finona moa ny tena antom-pisin'ny fandarana ve tsy hizary fa le izy fotsiny mahaiza isika mandinika sy mamakafaka hoe iza ny vary de iza ny tsiparifary zay ihany fa tsy nifosotra akory ny tsy amboletsika voava zany akory tsy midrika hoe de za tonina sy resahana za tsy hoe mahainona olotsotra mitovy aminareo ihany a fa mba mizaran'izay kely fantatro eny ahako a de arak'izay za fa misy fa betsaka izy ao tena betsaka mihitsy na ny compte mitondra ny anarako ary lasa be de be ao nefa compte kely anankiray no mba ampiasaiko de lasa mampime mampalahelo izy ity fa tsy hita ndraindray ko misy moa reo hoe kary mime vorondolo ka ny mandady indray no mimeny manidiny de tsy ataoko de mahakivy loatra zany ny andro ihany koa anaovanareo ny boatin-drakitra riranay valinina de mila jerevana tsara ny andro fa tsy hoe tonga de anao boatin-drakitra androany de azo androany le hazo hoe inona ohatra hoe mba nahita ianao varongo nahita varongo ianao mba hirongo vola makarena de nahazo varongo de hoe azo androany ty nefa ny andro zoma de tonga de ataoko androany zany ty atsangako androany ny boatin-drakitra fa misy fanaovana azy fa fananganana an'io fa tsy zay tia nanaovana boatin-drakitra de anaovana boatin-drakitra manjary tsy mety le izy na ny andro na ny ora idirana tsika malagasy moa tsy de mijery loatra n'le ora le ato fa ny atsika ny andro eny an-danitra ny masoandro ny jerevana hoe inona ary ty volana mitombo ve sa volana mihena andro miakatra sa andro midina andro mangorona sa andro manaparitaka de jerevana daholo zany rehetrarehetra zany ananganana le boatin-draka inona avy ny fitaovana ilaina ao anatiny misy miteny hoe anaty portefeuille asiana an'izao ka tsy portefeuille tsy anangonam-bola ny portefeuille hitondranao fotsiny ny vola hoentinao mandehandeha eny an-dalana sy vola ampy ampiasainao ndray andro fa any an-trano anao manangom-bola de iny koa mila jerena inona avy le zavatra ampiarahana aminazy eo fa tsy de hoe hazo maisatra fotsiny de vita fa misy zavatra tokony mba ataotao zany mba zavatra mampitombo mba zava-maniry mba mampananjara zava-maniry mba mampanangona misy zany ary ananatsika gazy betsaka zany de ohatra zany le ny zavatra reny de jerevana tsara zay inona raha ohatra ka tianao ho asiana lokony io na ho asianao toerany aiza ao anatin'ny trano koa ny tokony apetraka ty boatin-drakitra ty fa tsy any ambany fandrina anao sisika eo ny boatin-drakitra na aria tongo-pandrina rina hoe any an-dakozia
sanatry ny vava ve moa de isy anao zavatra hoe de efa de mandeha amin'ny tsy ampeverana loatra ohatra ny fitetiavana lakile taloha de misy manao de rehefa tsy hita ny lakile de izy de ao ambany po misy manao zany a de resako any de efa manao zavatra tsy de ampeverana loatra ihany zany satria ny lakile fa mahana sy fanidina de any ambany po mihitsy no ataonareo de ka zao moa zany le po koa zao ohatra ny efa niova endrika ny po efa mihitakitako eny amin'ny mpivarotra eny a ohatra rehefa le po efa levimbinina daholo fa tsy misy manao an'le po le taloha kely le ohatra ny torevaka kely amin'ny tany le misy tangozany kely mitovy amin'ny zingabory reny ntsony tsy zingabory fa le zinga gazy kely reny ntsony tsy misy tangozany kely ohatra reny ntsony le izy de zany hoa de jerevo tsara amin'ny atsipiriany na ny andro na ny ora ny fitaovana ampiarahana aminy na ny hazo anaovana azy ny andro itsitsihana azy ny zavatra rehetrarehetra ary ny sandam-bola ho apetraka voalohany ao fa iny koa no mitondra azy a iny no mitondra azy ohatra iny zay sandam-bola ho apetraka ao voalohany ao anatin'ny boatin-drakitra zay fa tsy hoe nanao boatin-drakitra ianao de inona nataonao tao de tonga de vola ray etsy hoe de nanao de roa etsy tsy mety zany a misy fombany io tsy hoe nanao anao de vola ray alina misy fombany io zay le izy zay nasa fitiavana manahoana ankoay inona kay no mahasamy hafa ny zaza foraina any amoron'ny hôpitaly sy le eo atokotany misy fiatraikany amin'ilay zaza ve misy fiatraikany somatsara mihitsy ho avy ny fotoana iresantsika ny famorana efa tena ao anatin'ny andro fanikina antsika zao to efa be da be aza no fantatro manao famorana manomboka amin'ity volana jiona ty zao a ny andro fanikinana eo zao tsinana ny volana amin'ny faharoapolon'ny volana jiona any amin'ny faraiky amin'ny roapolo andro zany de efa raina aminanana ny volana mandra-pahafenony any amin'ny fahadimy volana jolay izay safira tsy diso de ao de efa misy andro be de be azo anikinan-jany zao fa tsy ny andro rehetra koa de mety a fa jerevana tsara zay amin'ny atsipriany hoe teraka andro inona le zaza fa ny andro naterahana tsy andro atrana de teraka andro inona le zaza inona ny andro navelomany inona ny andro manarina azy inona ny andro mandratra azy ary inona ny andro mety aresy azy zany jerevana daholo ny olona rehefa amisavy anao a zay aloha de nitadidika ny olona rehefa amisavy anao a tsy hoe tonga de ho asiny ianao androany de matiny fa tsapatsapainy asiny ianao latsinainy tsy voany asiny lakamisy tsy voany asiny asabotsy tsy voa asiny ray talata tsy voa fa io ny andro fito tsy anao daholy fa tsy maintsy misy andro anankiray eo mahafaty anao le nahatonga ny gasiny teny hoe mba mitondrava tsy voanandro fito e zay fotsiny iny fa be de be ny zavatra tsy voanandro fito fa iny any aloha mba ho resahako hoe mba mitondrava tsy voanary fa zay fanampiny eo indray de resatsika hafa ndray hoe ahoana na aiza no sehatra afahantsika miresaka an'izay zay fotsiny iny avy anao ny olona de tsapatsapainy io midika an'izay anao mila mailo tsara hoe aiza remana tsy avoazan'ny fahavalo anao anaovan-javatra andratrana na ny andro anapaham-bolo zany na ny andro analana ho zany na ny andro anaovana famorana anaovana ny andro anaovana raharaha anangana trano ny andro andrano andehanana ny elavitra indraindray koa efa lasa inona moa zany ty lasa fiainana de misy ny vola de karakaraina ny tarata de vita de andeha fa tsy mba mijery rovina ny andro mety so dia tsy ahita asa koany so dia tsy hanampina raha tonga any fa isy anadalo anao an'izao so de anao an'ry indraindray anao mahita riany zany toy za hoe tezo io andro io boary reo fa misy zavatra resana aiza mety inona avy ny tokony hoety mandravazatra de talata mandravazatra hoe manalasala ohatra ny aretin-dra be kely zany ny andomy marary ny tongotra amin'ny fatorana tsy mahalala biby afa-tsy mahamasiny ianao tsy mahalala biby afa-tsy ka ny soavaly vao fa jerevana tsara daholo misy sekoly anankiray zay nalaza be mihitsy a fa tsy ho teneniko le izy fa any zay sekoly anankiray zay mbola any izy hoe rehefa marary ny ankizy ao a de rehefa marary andoha de paracetamol ny ameny de marary kibo de paracetamol any ny ameny de misy maratra de totona ny paracetamol de misy an'ireny le vehivavy le tonga fotoandreny any ampianarana de marary kibo de mena paracetamol de paracetamol ihany de inona moa zany de tsy miova mihitsy le zavatra sa tsy mandeha am'izay alohan'ny ko le fahasalamana de ohatra ile teneniko anareo dinihana amin'ny atsipiriany na ny andro na ny ora hanaovan-javatra dinihana amin'ny atsipiriany zavatra rehetra hoentina manaraka dinihana amin'ny atsipiriany hatramin'ny sakafo hohanina miditra any am-bava ho a
ohatra nanyteny taminareo ihany hoe manana tanana madio sy maloto. Mila manana an'izay tsika tanana madio sy maloto. Fa tsy ny tananao fitra ihany ny tananao manasa aloha. Ny sasany ny tanany mandray tay ihany no ny tanana mampakatra sotro any am-bava. Tsy mety zany e. Zany mba mila haitsika no mijery an'izany. Dia mba hatao fahazarana lizy hoe ohatra lizy indray tsy misy hoe tsy maintsy ny akavia ve madio na tsy maintsy ny akavanana ve maloto. Tsy voatery ho zay. Samy manavana azy io. Ohatra anazy zao dia ny akavia ny manavana anazy satria za akavia. Dia samy manana ny azy io. Dia ny anazy zany ohatra ny ameko hoe ny azy zao ny kaviako ny madio dia ny kavanana ny maloto. Dia ohatr'izay dia mila mizatra an'izay ianao hoe rehefa mandro zany dia ny tanana madio no misafo ny loha sy ny tarehy sy ny borosy nify. Fa rehefa manasa ny faritra hafa ankoatran'izay dia mba ny tanana maloto indray no miasa manao an'izay. Raha makany angabone ianao dia tsy ny tanana mampakatra sotro any am-bava no tanana mandray taratasy hifitra. Fa indraindray hoany atsika dia ohatra mandeha ho azy fotsiny zany le fiainana. Dia rehefa misy tsy mety aveo dia tsika mieritreritra hoe tena misy mamosavy a. Indraindray tsisy mamosavy ianao fa ianao ihany manao zavatra tsy mety, tsy mampahomba ny fiainanao. Ohatr'izay io. Inona nahatonga nyresaka an'izany zavatra rehetrarehetra zany teo any amin'le resaka hoe andro sy le resaka hoe jerevana tsara amin'ny Tsipiriana hoe ny andro mahavelona sy ny mahafaty. Dia ohatra anareo le tia mamoakamoaka sary io. Io tia mamoakamoaka sary io, sarim-pady anie io sary io e. Ka raha tsy mahatoky teny ianao fa mba hoe mba milamina tsara ara-piarovana aza dia tia. Misy olona tena hitako mihitsy ao anatin'ny ray andro indimy manova photo de profil ao anaty Facebook ao. Vehivavy. Hoy zay hoe he mandinidy ny eo atokoa nasoa latsaka varapatana ka sary miala e. Sarim-pady loatra tompoko ny sary. Indrindra ho anareo le voateraka kely reny. Tsy andro mihitsy zay aterahana amoahana sary ao anaty Facebook tonga soa mivahiny kely ranona. Sarim-pady io zaza io. Sarim-pady loatra io zaza mena vavy io. Ny olona tompoko rehefa amely anao tsy ianao no asiny. Fa raha ianao ny asiny mety tonga ianao dia maty. Tsy mandre an'le fijaliana akory. Fa marary indrindra anao no kitihany. Dia amin'izay ianao mandray fijaliana. Toy izay aminareo mitandrema re tompoko. Tena tsy sasatra amin'ny teny an'izany. Io zaza mena vavy io. Ianareo tiako makamaka sary matory zaza io. Hoe zaza matory dia alaina sary. Zao indray ny ataon'le zanakay. Zazakely manao zao indray ny ataon'le zanakay. Sarim-pady io. Tsy ny olona rehetra tompoko dia aroty ianao sy ho faly aminao. Tsy ny olona rehetra tompoko dia hankasitraka ny zavatra rehetra ataonao. Ary tsy ny olona rehetra ny faly amin'ny anananao zavatra anankiray. Mamba anaikitra tsy mivovo e. Mamba anaikitra tsy mikoba-drano ny alika anaikitra tsy mivovo. Ny taolo raha nahalala hoe misy ny koba manafy tangena. Dinio tsara zany. Le olona zany manomboka amin'ny fotoana mahabevoka azy. Dia isan'andro moa zany amin'ilay fiteny hoe mitombo isan'andro ohatran'ny kibo mibevoka. Dia alaina sary. Zao indray ny androany 2 volana, 5 volana, anina efa miandry DPA zay. Teraka amin'izay tonga soa patrika kely. Tandrema re tompoko. Mitandrema re tompoko. Sarim-pady io zaza mena vavy io. Ohatra zany koa ianareo le marary reny. Dia reny ve dia atao malaza be tsy seroa aty amin'ny hôpitaly dia maka sary mihitsy dia eo amin'ny hôpitaly. Indraindray nge misy nge ny olona tonga amin'le fiteny hoe hamosavy aza ataoko marary ve iloza-potsiny. Miteny azay. Mangataka vavaka aminareo fa marary. Zany re tompoko vitanao ihany ny fiainanao hatramin'izay tsy nisy Facebook. Tsy nisy Instagram, tsy nisy WhatsApp, tsy nisy andreny zavatra rehetrarehetra reny. Ka maninona no misy reny? Ilainy reny ampitana vaovao mba aminareo samy teraka, aminareo samy fianakaviana. Aminareo mba tena namana akaiky mba mpiaraka mba mifampatoky. Fa tsy zao zavatra rehetra mahafaty mahavelona zao dia avoaka ao anatin'ny Facebook io fiainana andavanandro manontolo. Ao efa tena misy miandrika endritoana fotsiny mihitsy hoe saison 4 zao tsika épisode 13 amin'ny fiainany ihany nanahoana hiavana ihany ve zareo reny sa nanahoana sa tena nisaraka tanteraka. Lasa misy manaraka amin'ny fiainanareo ohatra zany eo satria avoakanareo daholo. Ohatra zany koa nareo le mamoaka sarina razana.
mandriam-piadanana bebe. De le izy tsy mba le sary le olona fahavelona zany neso zany hoe mba ty sao de mba misy mahalala azy zany ndray tsy de maninona fa le izy le maty efa mifony lamba be ny avoakanareo ka izy amin'ny mahita an'io e saripady reny zavatra reny. So de olona efa le manana an'le dingana efatra hiakatra ho mpamosavy mbola misy dingana efatra ny atokavana ho mpamosavy zany tsy hoe vavahako hoe sao de hoe milazany tsy hitara ty an-dagny manko so lazainareo mpamosavy a ka sao de le olona efa any am'le dingana fahatelo efa mitady zavatra avy amin'ny maty ty mahita anty sary avoakanareo maraitsy ariva eto mandrem-piadanana rano mandrem-piadanana rano mandrem-piadanana rano de avoakanareo le faty efa mitsotra misy de tena olona manara reo paty azy de manao selfie eo am'le razana efa mitsotra be eo sao de ho tonga am'le fitenenana hoe tsy hitanao maimboka isaron-doha angery ozony tolo tsy hitanao matika ao andramanao ny torana itohitoloza ohatry ny alika rehefa tohatohaina tamy mitandrema tompoko tsetsatetsa tsy aritra iny zavatra iny fa atsipoko daholo moa zany rehetrarehetra zany ohatr'izay io makamaka sary matoro io a tandrema na fafady io tsy azo atao io a na olon dehibe na olona kely aza lailaina sary matoro zany tsy fantatrareo zay hery hoentin'le fanahy rehetrarehetra mivezivezy eo na fanahy tsara na fanahy ratsy sao de tsy hody am'lohan'ny ntsony eo mifanahan'ny havanareo vao very raha andositra eo mifanahy tsy ety hiverina amin'ny torany lasa daly io olona io ohatran'le olona matory de foazina tampoka tairina mafy be tampoko reny olona matory de gafikafinareo hosorana zavatra ty tareny andretanareo afo eny akaikiny eny fady zany fa mitandrema ianareo mananjanaka kely indrindrandrindra mamy re tompoko ny zanaka aza de atao an'io e isaky mimetsika kely zaza kely mbola tsy mahita mbola tsy miratra kory ny masony de fa avoakanareo sary hoe de tonga soa ianina kely a moa zany de zay foana mba anarana tsy afaka-mbavako am'le fiteny hoe zay tratra farandreo dada mipatrike de fa mba ohatr'izay foana le mba fiteniko azy fa ohatra ihany reny fa ilana tsiny amin'ny anarana sendra mitovy tompoko de misy fetraika mive le famoranany amin'ny hopitaly sy eo atokotany ozy le namana am'le fanontaniana fa sao de lasa mivelatra lavitra mantsy tena misy fetraika amin'ny mihitsy ny atao hoe fo ra de hoe foha ra fo tsy tianao ohatr'izay io tsika moa zany ho an'izay efa simba saina tam'le resaka fivavahana de mieritreritra indray fa manao zavatra ratsy indray fa mana fofo mazio tsika tam mbola zazakely de fofo mazia zany na le hoe fofo maimbotaina koa fa le fo de hoe mifoha fohazina famelona famoazana zavatra de zay le hoe fora fohazina le raha hitete amin'ny tany atsiarovany razam-be hoe tia indray ny taranaka karazana GPS iny de misy koa le hoe fora fampifandraisana azy amin'ny tany razany ary indrindra ihany koa famoazana an'le taova anankiray ao anatiny mba hoe atanjaka sy ahery arahana fombafomba mpivavahana tsitsika vavaka rary tsodrano antsa sandratra zany ny lavana an'io de tena misy fetraikany io jereo fa be de be mihitsy ny lehilahy am'izao resahantsika hoe tena mba mahita ihany moa ny teny eny anivony serasera eny misy hoe 30 taona de efa osa tanteraka le lehilahy tsy mahavita zay adidy ilavana azy tsony tsy mahatanteraka an'le tsodrano tsony hoe eo ambiny-java manasatra 30 taona eo de efa manomboka mivadika baraingo ny tsoraka anjaratsika mandinika an'izany satria nahoana tsy mandeha am'izay izy le fomba nanaovana an'le famorana ny lehilahy taloha de mahery jereo tsara fa matanjaka vavety goavana makatsy petropetroka sao le lehilahy atsika raha olona de tena mampalailoko fizok'olona kely sanatra indresaka tena azafady am'izany fiteny zany fa fizok'olona kely miaraka an'le pataloha kely ilatso zaka le tena amin'io de tena mifitina de mifitina tsy hita mihitsy hoe ahoana ary niaraka am'le kopombolo kely oatra miborosy nifipotika sy mangano tsehtsafina mifona fa tsy sanatra io hoe tonga lafatra ny tena raha mitena zany fa malahelo ah hoe zany ve sisany nefa ran'le tanora malagasy le hoavin'ny firenena avaizany efa zany hatrany amin'ny fahaterahana hatrany am-boka ny tondranao reniny azy tao akibo de efa misy fombafomba nio zazy io de mivoatra sy me lehibe io de arakaraky ny fomba nytondranao an'io sy nanaovana ny fomba an'io no arahan'io zazy io ary iaina ny fanahany ka mampitombo ny vatany azo nareo manko ty hoe manao famorana tsy mandeha raha famorana ny ariva ihany de manao pataloha inona ary zany fa adala ve zany reo tolo rehetrarehetra reo nanao an'le fomba hoe zao nge ny fanaovana n'ity zavatra ty
ho avy tsara moa fotoana iresahako famorana dia za tsy teny hoe dia ho hitanareo tsara fa ho za hoe e dia anytsika miresaka malalaka tsara fa misy dikany io ary misy mahasamihafa be anazy io ry namana. Mahafolaka an-danto ve ny finanana vody akoho nefa mbola velondray aman-dreny nefa lavitra be ry zareo dia mety ve raha omena solom-body akoho. Le izy moa zany amin'izao atalomako zany dia hoe mivondrona miaraka ao daholo ihany. Fa amin'izao no ny elanela tany amin'ny fitadiavana mahazaka maniraka dia misy zao hoe ndray aman-dreny amin'ny ambanivohitra ianao aty ianao nefa zany mba hoe namono akoho tsy ho tonga any amin'ny dadabe sy bebe na any amin'ny ray aman-dreny inge le vody akoho e. Fa ry zareo kosa dia mba mila efa nitsodrano fa tsy hoe ianao tsy tsara tsodrano dia inehaneka raha pisony dadiny Zakaria io zareo traingony zanaka mazengana anaty vondronao fa hoe ianao zany rehefa nahazo tsodrano zay ianao vao miresaka haninao ny vody akoho tsara tsodrano ty ianao amin'izay fotoana zay dia loham-pianakaviana ty fa tsy hoe ianao koa mifaralahan'olona dia nefa ao an-trano misy zokonao be dibe dia ianao ny tetateta amin'iny eo fa tsy mety tsy ho batata mboka hinao mahogo izy le raha fanomezatso kopatanana. Inona no mahatonga ny fandriana tsy atao mitohaka amin'ny rindrina azafady? Ny fandriana tena mitohaka amin'ny rindrina mihitsy ny tokantrano dia mila miankina amin'ny rindrina andrekinana fa tsy azo atao mitohaka amin'ny zoron'ny alamady, tsy azo atao mitohaka amin'ny zoron'ny alamady. Fa ny tokantrano ny fandriana dia tokantrano fandriana fiandrianana tsy maintsy miankin-drindrina fa ny tokantrano mila andrekinana ka raha vao tsy miankin-drindrina ny tokantrano dia tsy mety. Ny mpanjaka irery ihany averiko tsara ny mpanjaka irery ihany no mahazo manadona ny fandrianana eo amin'ny alamady. Fa tsika raha olon-tsotra tsy zakanao zany herin'Andriamanitra sy ny razany zany ka aza adona eo amin'ny alamady fa ny fandriana kosa dia tsy maintsy miankin-drindrina ny ilany ary ny ilany ankavia izay misy ny vehivavy io ny vehivavy koa ny any amin'ny ankavia fa tsy hoe tokantrano hoentim-bavy lehilahy hoentina misangany ka hoe ny vehivavy indray ny any amin'ny ankavanana dia lehilahy terena ao amin'ny rindrina tsy mandeha zao zany jerena tsara zay. Fa fandrianam-bazaha tsika koa manko ndraindray tratran'izay le hoe matimaty le hoe lamody zao indray no malaza ty indray ny fandrianany mijery tele tsika dia mifandrianandrianina mba mindrianina ohatra zao dia indray dia arahana fa fandrianam-bazaha reny hoe sady tsy miankina ny lohany tsy miankina ny rirany dia tsy mety mpisarabady lava tokantrano mikorotana tokantrano tsy mandeha amin'izay izy no manana an'ireny fandriana ireny fa jereo tsara hoe tsy miankin-drindrina mihitsy io fandriana io fa eo ampivoatra ambo te hiala ny ilany dia miala te hiala ny ilany dia miala tsy mandeha amin'izay izy zany ny tokantrano tsy miray saina ntsony ny mpivady tsy misy tsony fifampiresahana fifampidiniana te handeha ianao ndana hijanona ianao eo anao zany za indray no andeha zany indray manko zao lasa lamody fa ny tokantrano tompoko dia mila andrekinana fa ny tokantrano fiandrianana mila adona tsara mirindrina ny fandriana. Fanontaniana fahatelo ato inona no mahatonga ny inona ny sakafo tsara tokony atao rehefa miady fototra trano voalohany dia inona ny fady efa ndraisantsika ihany zany tany amin'ny loha hevitry ny trano fo zay hoe ianao anangan-javatra dia ataovy fanangakena ianao mitadiny tsara sy maso dia ataovy tsaramaso sy fanangakena zany ny ampiasaina rehefa hiady fototra amin'ny trano zay ndraisahan'izay dia inona moa ny fady amin'ny ara-tsakafo aza dia manao zavatra ritsy dia aza manao hoe nareo hiady fototra koa ve dia kisoa koa ve no haninareo tsy mety zany ny kisoa nge mitrongo voaomany nefa ianao vao hiady fototra tandray manatsara koa zany zavatra zany. Vato soa dia moa ny rahasalama ankoa iantany zao hoe mampaninona kay ny fanenitra raha mipetaka amin'ny trano fa ny eo ambony varavarankelinay mihitsy izy no mipetraka tsy dia maninona loatra reny aza kitikitihana fotsiny izy fa ny fanenitra ihany koa dia fiarovana azo anaovana fa matona tanàna izy satria misy ilay zava-manitra hoe raha fanenitra dia io zava-masina ihany koa dia maharo ny tanànanao sy ny vohitra misy anao ka aza kitikitihana ny fanenitra fa avelao izy hoeny. Misy koa reo razana masina rehetra tany aloha tany anisan'ny andohana hoe andriam-penitra raha fandramanenitra ry izy ty raha tompon'ny fenitra sy ny tariny ireny dia misy an'ilay zava-manitra zava-masina hoe raha fanenitra asiny zany ady zany fiarovana zany tandray manatsara fotsiny hoe tsy kitikitihana tsy gafikafiana aza tondrahana rano aza azokina avelao izy hoe izy nge tsy maninona miaro izy ara mila fampiresahana izy mba haroviny tanàna fa nareo ny eo isanandro reke tsy eto lava zay zavatra mivoaka maneno koa dia mody maneno alika ao ve zany tsika rena sarobidy rany zandry nahazo tany voalohany dia misy fomba ataon'ny zokony ve rehefa hividy sa tonga dia mividy fotsiny amin'izao tsy hisy olana loatra ka
afaka tonga dia mividy fotsiny amin'izao izy satria iny ange tany vidiana fa tsy tanyrazany. Taloha manko zany hoe tanyrazana tsy fivarotra fa tany vidiana iny ka tsy misy olana zany fa tonga dia alao izy hividy. Io koa zany ohatrany hoe mba fifaninanana masina kely mba nahazo anao dia mba mahazo izy tsy misy olana zany ka. Amin'ny Eninora Sahady indray ety amin'ny toerana misy anay amin'izany ry havana dia andeha indray isika aloha anaraka kely an'ity hirany Vantsoa moa zany nanao antira hoe ajaiko foana moa izay sa inona moa ny lohateny alefatsika vetivety monja anelanelanantsika kely indray rehefa aveo isika mivery reto fa mbola maro ny fanontaniana ahafahana mifamelabelatra eto mandritra ny atsasakadiny farany ao ambadika ao ry namako teknisianina Vantsoa hajaiko foana. Nentina kely tany ambanimbanivohitra tany ianao nijery an'izany kanto gasy be zany koa amin'ireny toerana rehetrarehetra izay lalaovan'ny Vantsoa izay andrareziny tantara ihany koa fa tsy vitany andrareziny mozika sy ny fitendrena zava-maneno amin'izany dia mahafinaritra foana ranabavy fa toy izy hatramin'ny farany ny kantotsika poy hiakatra hoeto miroborobo ary hoeto hatrany amin'ny farany lavitra indrindra aneo eo foana izany atao hoe kanto gasy tsy ho tontan'ny elana ovinana izany
tahaka izany ihany koa le tsy ry zara inga dia efa kompatanana manokana ihany koa fa elaela koa ela tsy hita ry zara fa mahafinaritra zara inga ihany koa dia anisany andrareziny ny asa soratra sy ny vanoratana na tantara io na sombo tantara io na poezia io na inona io a dia ao ihany koa zany ranamany zany amin'izany fa mahafinaritra daholo e reny moa zany dia atao hoe mifanoatoatsy ho lavo amin'ny teneny foana ihany koa amin'ny fanandratana nyty vakoka nentin-drazana ity a ka dia zany no hidirantsika indray aty amin'ny resaka manaraka satria anareo ato ihany koa dia anisany mpankafisy mpanaraka ka tsy maintsy bokaboka mifameno ny kely andilana amin'ny tenanay eto dia hidirantsika indray ny fanontaniana manaraka satria madiva dia madiva ihany koa ny fotoana efa sasakadiny latsaka kely sisa no azontsika irahana fanontaniana manaraka za vadinazy hafa indray zany za vadinazy ozy miaraba tompoko hono anykoay a mbola azo atao ve no mijery andro raha toka hanao famoran-jaza amin'izao vanim-potoana izao dia inonavika reo fomba gasy fanao amin'izany fa tena tiako atao fomba gasy mihitsy le zanako saotranao sahady namaly eny e andro tokoa zao a fa tsy ho voavelatra hoe tsony ny fomba ny famorana fa ataontsika aloha hevitra ray izy dia amin'izay malalaka tsara tsika eo anatin'ny adiny ray sasany miresaka azy fa raha eto dia lasa zavatra tsotsotra fa ozy fotsiny aminao hoe tena mbola ilaina tokoa no mijery andro ary mijereva mihitsy andro dia mijereva mihitsy raha injaza manapaka an'io tena velao itete amin'ny tany le raha e zay mihitsy le fomba gasy ao anatin'le fomba gasy amin'ny famorana keo a misy an'le vavaka parain'ny andro e le mirary sy miantsa ny olona rehetra zay tonga eo dia mba eritrereto hoe herim-panahan'olona firy zany no hivavaka ao an'io zanaka ao io aiza moa io ny tsy hetiny fiainany fa nen'le olona amin'izao zany dia efa tsy mandeha amin'izay izy tsomy moa zany fa balina parain'ny andro amin'izany tsy mandeha ny amamony etsy an-tany ny fidorohana ny korotana sy ny ady ny hira mandeha ny mozika mandeha tsy mandeha amin'izay loany mampandihy vodiny atao parain'ny andro oko inona ary ny dikan'izany tsy sanatria hoe manebaka tompoko raha miteny an'izany fa tia moa kolotsaina gasy ny resantsika fomba ny resahany eto dio za aminareo hoe mba ataovy tena ara-pomba ihany rehefa hanao fa dia aza manao sotapanao otrany seza tsy misy fekinany e fa manjary mandringa ny zavatra rehetra zay atao ohatra hoe jamba mitondra fanala ho aka manazava ny anory lalana ave amin'izany zavatra rehetrarehetra zany fa mba tena arao amin'ny atsaka ny loafy amin'ny andavany rehefa tena hanao an'izany fomba gasy zany ihany Julien Rakotomalala salama tompoko ahoana kay ny fomba ialana amin'ny toetra ratsy hafa koa zany fantaniana zany ry namana ahoana no ahafahako mamaly an'izany aminao eto fa nga moa io zany tsy atao hoe parasy banga sy lalitra simy io izy samy izy ihany no mifankahita ny tiako tenenina zany hoe ianao ihany no mahalala hoe zao kosa ny toetra ratsiko dia lana fa aiza dia inona nga misy fomba gasy manokana atao amin'izany ve hoe ty androna ve dia afaka ny toetra ratsy ve na hoe ty sarao foana any amina ty aza sarahana aminao na hoe ty evoy ao an-trano dia miala ny toetra ratsy tsy mariny zany fa ianao ihany raha no mahita an'izay mampety anao fa dia nio ao a inona mety inona ny tsy mety enoy ny afatry ny manodidina anao sy mipiaraka aminao rehetra hoe zao kosa mba tena toetranao mba tena tsy levony vavoniko a mba tena toetranao mba tena tsy tiako dia mba hovay arak'izay ry namana fa ny tare ratsy ny tsy azo hovana ozy ny tolo fa ny toetra ratsy azo hovana zao koa raha ny tare ratsy ohatrany efa azo hovana ary be dia be ny ratsy tare efa niova akivazivazy raha andalana ihany reny fa tsy dia sanatria akory hoe inona zany resaka zany e mba ataontsika tsetsatsetsatsyaritra tahaka ny jabora manify eny ihany ny resaka rehetrarehetra aza atao mahatoy na aza atao mahatezitra fa mba resaka fanalana moamy koa ilaina indraindray ny joro fitiavana salama e afaka mba hazavaina ve ny toetoetra ny olona iray araka ny tonombitany dia afaka asehoanao atsara ve le fitafy gasy milanja lamba misampina dia mba afaka hazavaina ve ny heviny sy ny karazan'olona tokony hanao azy ino avy andresahako iny aloha fa ho resahantsika mihitsy koa zany fitafy lamba sy inona dizy ity sy fisampinana lamba zany hoe isikina ve sa isampina ve sa ahoana sa resaky mipisikina tsy hidira mpisampina fa be dia be koa moa zany manao tafy lamba tsy mandeha amin'izay tokony ho izy araka nefa andresahako teto foana ihany hoe ianao ve pikabary dia ny tafy lambanao tafy lamban'olona maty vady ianao ve mba manao malabary dia malabarinao mikiromborombo be ianao andeha anakambana tokantranon'olona nefa kiromborombo nefa hoentinao inona ny dikan'izany inona ny mba afatra zany inona moa zany hoe vona no hoentinao nefa ny eo ambanin'ny vona mbola be kiromborombo misy heviny daholo re zavatra rehetrarehetra reny fa mila dinihana amin'ny azipireny ka ho avintsika iresaka zany amin'ny fotoana zay mampety azy fa aloha ny fotoana ny hanao ny asany ataontsika ohatrany hoe tsaramaso elany etona tsaramaso elany azana sy katsaka elany etona antika miandro ny fotoana any iriny atao hoe fody lany tafijabo ka hitafijaka raha fahavaratra fararano indrindra ihany koa hoe biby lava elan'ny firetana ka mitsotra amin'izay mba handeha rehefa ho avy zany fotoana izany
toetoetrany olona araka ny tombitany ihany koa dia loha hevitra anankiray tena malalaka sady mivelatra ka tsy hitako tsy ho voazavako eto manjary manao kely fakakitay bebany ianao raha ohatra ka io rery no azavaiko eto ke dia laniko ny atsasakadiny ambiny 20 minitra sa fefakadiny akory aza dia alao kory resantsika manaraka izany raha be manatsoa mandresy salamanko ay fa tiako azavainao mazava ny makasika ny fanambadiana taloha hoe ny merina tsy manambady hafafoko toy izany ihany koa ny any amin'ny sisy tany mbola ahitana soritra ihany nefa ankehitriny efa fomban-drazana taloha mihitsy ve zany ie io le niteneniko anao hoe fomban-drazana mihitsy zany ry namana tena fomban-drazana zany samy masina amin'izay misy azy samy manaja ny razana ny andohana sy ny eviny tsy misy mivady zany raha vao tsy mitovy razana zay ny fomban-drazana hitentsika amin'izao fotoana zao hoe ka le fitiavana ke ka io tsika mpiteny an'le fitiavana io mihitsy avy eo manenina rehefa tonga any anatin'le tokantrano hoe tsy takizay amin'ny marina ke mba ohatr' izao hoe dia avy eo ny olona fotsiny hiteny anao hoe sitrapotsy aretina rehefa vo dia hoentina fa mila diniana amin'ny atsipiriana io tsy mba ny maso zalamy makavady ozy fa ny sofina ny ataovy malady raha tanora nefa mampiaya dia aloha raha fotsy fa malemy fanahy afatra zalampiragazo zany fa tsy zany namorona ny mitovy firazanana no mivady ozy zao ry zareo betsile hoe ny mitovy ro milambana ozy ny taolo hoe ny omby mitovy avy no afaka miara mizoga dia dinio zay a dia andrenam-pomerina efa nyteny hoe avy elao andeha amin'ny isa-pirazanana fa merina tsy atao raha-batsaoana ary mahatapadomy mampivadiny tsy mitovy firazanana hatramin'izay dia samy manany azy isika tsy misy hoe tsara na ratsy na inona fa reo no anao dia reo zany no anao reo ny mitovy razana jereo tsara fa nahatrany anindra tany ara dia misy zany e misy fady manambady merina misy fady manambady foko hafa mihoatra azy dia ohatra ihany koa ny merina tsy manambady foko hafa mihoatra azy misy ihany koa manana firazana hoe tsy manambady na samy merina ara mbola misy tsy mitovy razana fa samy fotsiny mivady amin'ny tokony maha izy azy amin'le razanao fa fomban-drazana mihitsy zany ka samy mivady amin'ny mitovy razana tsy fitiavana zany no mitondra amin'ny fanambadiana hoe ry tiako ny olona amin'izao koa mako a zay le nahatonga ny teny hoe misy manambady olombelona misy tsy manambady olombelona fa manambady zay hita amin'ny masony inona nefa ny fanahy ny olona ozy ny tolo fa mifaneny an-dalana amin'le vehivavy ry zalahy dia jereny le vehivavy jereny avy any aloha dia efa taitaitra izy todiany kely ny avy eo afara dia vao may izy taitaitra dia iny dia atao zay azakana n'iny dia zaka le zanak'olona dia iny dia nirahana dia avy eo be voka dia nalaina vady le nahataitaitra zany no mivadiana fa tsy le fanahy maha olona azy tonga tao anatin'ny tokantrano le vehivavy kay zavatra vehivavy sady tsy mandray ravin-tenony tsy mahay manao raharaha mpahamalyvaly mpamingavinga vehivavy sady mpidoroka mpiteny ratsy mahay vava be tsy hilavana azy eo anao vao manenina satria tsy le fanahy no hitanao meloha fa le endrika ivelany hita maso zay le izy zay ka jerevana tsara zany zavatra any diniana tsara ny atsipiriany rehefa hanambady aza mbola hoe mbola vao manomboka miarakara kely aloha tsy tonga dia nivady zany fa mbola misy asiana akolaka kely an'le hoe mba mandeha mihoana kely amin'ny fianakaviany eo mihitsy aloha mba jerevany aiza ny havany ohatry ny ahoana ny raha vavindreny ny iza ny raha lahandrainy mba olona ohatry ny ahoana sao dia ry zareo menakavy ihany ny ohatrohatry zao fa rery tena ohatry zao daholy mila jerevana ke zany avy aiza ny razany taranaka izy dia lasa mihitsy anao midina tsokosoko any an-tany razany any mba manontany olona ohatry ny ahoana eto reny sao dia olona loha amin'ny fiarahamonina sao dia olona ratsy fitondratena menakavy fa lavitra anao dia any izy misitrika fa aty mody hitanao olona milamina be ianao metratra olona milamina be rehefa aty fa rehefa tonga ry zavatra tsy mandeha amin'izay izy vereo a ny ovadiana betsaka fa ny orafozanona ny tsy misy diniana koa zay ohatry ny ahoana ny toetra ny rafozana ny raha iray fo amin'ny zanaka zay le hoe raha fo zany ina raha iray fo amin'ny zanaka avy aiza sao taranak'olona mpamosavy sao taranak'olona gadralava taranak'olona mpisarabady taranak'olona mpiady atsena taranak'olona tsy mandeha am'izay izy taranak'olona tsy vahankolona hatraneny antohana zany ake diniany gaga aminareo le amin'izao fotoana le hoe ataovy tsotsotra le kabary fa efa maty le baolina efa tratra farany indray ny dada amin'ny patrika diniana daholo zany tompoko amin'ny atsipiriany zany raha mety zany ndray dia hevitra rehefa tsy mety zany dia avitra aza mirarahany zany teniko zany akory raha tsy mety aminao zany fa raha mety aminao zany dia raiso sao mba hahasoka tsara ny tany sy ny firenena ihany reo taranako afara mandimby reo
Rakoto Arsan Sanda. Anisan'ny zavatra iray tena ninon'ny malagasy tompotany tokoa ny vitana komba mangataka ny resaka momba ny vitana azafady efa ndresako toy fa ho ataontsika amin'ny fotoana mamety azy misy ho resako adiny ray sasa ny vitana fotsiny vitana ny toninandro ny andro manambona ny loko mety ny asa tokony atao ny zavatra rehetrarehetra be dia be azo ifampiresana ao anatin'izany. Raha Jarson Ianjatina Meraba Ankoay mba afaka menao ve azafady ny toetra ny tombitana lakarabo ny asa mety aminy vao ndresako teo zany fa manjary mameriny indromana ny antitra kanefa ihany koa raha mitsoka nefa mirehatra ohatrany hoe volomaso dorana ve sa hipasoka nefa malama dia sandro vizanina tsy mety Maria Finiavana. Faly miarabanao Ankoaya. Teo amin'ny tolo ny fatana andrahoana sakafo dia vita tota-tany ary vato sy apetraka tsy mihetsika mihitsy. Misy dika ve zany io fatana sotoko tsy mihetsiketsika ny ainan'ny tolo io ary misy tsy fetezana amin'ny fiainanao tokantrano ve ty fatapera sy fatana gazy atao amin'izao fotoana ity. Marina dia marina mihitsy zany. Zao ny zavatra nanaovan'ny tolo azy. Misy le fiteny hoe reo ny toko 5 nanokonana amin'ny manta ny nanana amin'ny masaka. Misy dikan'izay fiteny zay nanokonana amin'ny manta ny nanana amin'ny masaka. Dia tsy mihetsika mihitsy ireo toko ireo. Ary ny toko raha vao etsehana dia mbola misy fombafombany. Fa tsy afindrafindra fotsiny amin'izay tiana hanaovanaovana azy ery ny toko sy ny alapatana sy ny tariny. Fa misy fombany io. Ka tsy mety zany ty le fataperantsika ty le hoe eto ny fatapera androany. Raha pitsony hoe tiako atao etsy dia ataoko ery. Raha pitsony hoe dia ataoko ery dia avoaka kely any tokotany dia averina makary dia lasa tsy miditra hatramin'ny volanao satria mifindrafindra hatramin'ny toerana misy ny sakafo, toerana finanana, toerana fanokonana amin'ny mata, findrafindra. Tsy maro toerana hatramin'ny vola makarenanao. Jerena tsara zay. Ary izy dia hoe vato tsy mihetsika. Maro toerana zany. Tsy mihetsika. Mafy. Zay atao rehetra dia eo, na manta dia eo, masaka dia eo, mandoatra dia eo ihany izy. Fa ny antsika manko zany amin'izao fotoan'izao dia hoe tia ny fatapera le fatana koa amin'izany moa zany amin'izao fotoan'izao mba misy ihany le fatana mba mafy, mba misy ihany le fatana mba mety amin'ny tokony izy fa misy koa nge le fatana amin'izao fotoana tena tsy sanatry mivava re tompoko iteniteny foana fa misy le fatana dakana kely ohatrao manidina lavitra be tonga ry ananina ry. Aza dino fa ny fatana fandrahoana e. Mety ho tezitra ianareo le mpanamboatra n'izay fatana resahako zay amin'izay teniko zay kanefa ianareo misy koa zao ny tokony mba miezaka hoe zany ary le fomba mba ataovy lavorary indray ary le anareo mba hampandeha le anareo e. Mba hividianany olona le anareo mba ataovy lavorary amin'ny fomba tokony ho izy e. Ny fatana dia fandrahoana ka tsy tokony mihetsika iny. Tsy vatavataina amin'izay tiana hanaovana azy. Jereo koa fa ny tolo koa nanana izay fomba zay hoe fady no mifindra fatana. Misy an'izay fomba zay hoe tsy mahazo mifindra fatana. Hoe manao zavatra eto anao dia tsy mifindra fatana. Misy relo hoe tsy mihinana tona vadika, tsy mihinana tonitra mandroatra, tsy maneta mona, tsy mihinana todirina sy ny tariny efa andresahako reny tamin'ny fotoana andresantsika ny Santabary. Fa ohatr'izay mihitsy io, tsy mihetsika amin'ny fatana. Ka raha ohatra io zany ka hoe ahetsika eo dia lasa miova hatramin'ny fidiram-bolanao lasa tsy maro toerana fa mihetsika amin'ny toerana izay tokony isy azy. Zay rehefa an'izay. Misy isany ve ny varavarambe sy ny varavarankely amin'ny trano sa izay tiana fotsiny ny anaovana azy reny. Tena marina, tsy dia tena hoe misy isany loatra tsy hany le tena tokony hiresantsika azy. Raha tena mijery ny trano gasy zao tsika tamin'ny tolo ny lavatrano Atsinanana tena tsy fandavaka. Tsy fandavaka naoviana ny lavatrano Atsinanana. Naoviana. Misy olona manao trano dia ny rindrina Atsinanana indray loahana asiana varavarankely. Tsy fanao zany. Makarary io tanin'andro maraina io ary tsy mahavanina zavatra ao an-trano io. Ny Atsinanana ny tena tsy fandavaka. Fa raha ny tokony izy ihany koa zany dia hoe ny Atsinanana sy ny avaratra sy ny atsimo tsy misy lavana anendrefana ihany no milavaka dia varavarankely anankiray, varavarambe anankiray. Zay zao ny tena trano gasy. Fa hoentin'le fandrosoana sy le fivoarana amin'izay tsika dia afaka nanamboatra trano lehibe kokoa noho izany. Nisy rihana, mety nisy amboniny fa avy ao anatiny ihany ny tohatra, mety nisy hoe tsy nisy rihana, tsy nisy amboniny fa tiana mba nataony ohatra nisy ambaravarakely, mety zany. Fa zao aza lavana ny any Atsinanana fa raha tsy maintsy andavaka ianao dia ny ato andrefana aloha tsy maintsy misy. Azo asiana ihany ny ato avaratra, varavarankely, fa tsy ery amin'ny alohotsy be ambony be riva mba aty amin'ny misy ny atalo aty lavana asiana varavarankely. Ohatr'izay koa ny ery atsimo azonao asiana varavarankely ihany. Fa ny Atsinanana aloha dia azaka tiana mihitsy fa alao ny tokantrano hiandrina, anana ny andrekinany foana dia zay izy.
tsy miakina amin'nisan'zany io fa zay hoe azak tiany ny atsinanana raha tratranao ny tsikitiky ny avaratra sy ny atsimo aza lavahana fa tsy mety fa ihany ko raha tena tsy maintsy andavaka ianao azonao ataony hoe manisy varavarakely atao varatra manisy varavarakely atao atsimo indrindra ny atao andrefana fa aza siny ny atsinanana zay lizy raha aryn-tsatovy ny aina lalaska havotafo mba atao fora-jaza sy ny fombafomba fanao am'izany indray ny loha hevitra mifandarana ankoa eny tompoko ho avy tsy hoe la ohatra ny vola kakafotry neny orom-bato mba mangataka ny kolo tv mba mangataka ny kolo tv mba sady alefa amin'ny kolo fm koa ty fandarany ity fa zahay re tompoko aty ambanivohitra tsy manana tele kanefa tena liana be zany moa zany de atao hoe efa betsaka ihany anareo no nyresaka an'izany sy nylaza an'izany hoe inona ny tokony atao marina am'ty hoe so de mba tokony alefa amin'ny kolo fm fa tsy ny eto Antananarivo rery ihany no afaka mahita an'le izy fa betsaka koa reo any ambanivohitra na ny any amin'ny faritra tsinona zany zao afaka mijery amin'ny canal zany hoe ao amin'ny saditiko izay chaîne 201 ngamba izay ny kolo na raha tsy diso ahako de ny any amin'ny faritra zany efa afaka mahita ihany koa fa saingy izay rehetra manana canal ihany koa mety ahita anazy de ohatra ihany koa hoe zay manana rehetra tele ihany no mahita an'izy sy zay afaka mahita Facebook fa ihany koa ndraindray so de mba radio koa no misy any aminareo de mety ho hevitra koa zany sady mahomby no hitako soa malasamborona mety tsara ifampiteniana ihany zany fa aloha de ho ampitaina amin'ny lehibe sy ny tompona andraikitra rehetra ny sosokevitra reo kane mba tsy sosokevitra ilay sosonify na sosokotitra izany ka de ifanososony eo nefa samy sosona fa de mba ho toa amin'ny atsaka ny kaoloka amin'ny andavany tsy ny mafialain'ny nify zany fa no malemy alain'ny molotra de ifampitiniany jerevana zay mahasoma tsara tompoko koly ramarson salama ankoay eo amin'ny resaka hasina sy fomba arifady iza ny toteny kokoa ny zanak'andrina sa ny tangalamena sa ireo olobe ary mitovy daholo ve mifotokevitra hijoron'ireo karazan'olona ireo sa tena misy mifanipaka tanteraka mankasitraka de samy ten'Andriamanitra daholy ahoana no andraisantsika an'izany resaka zany aza atao mahatohina vetivety ary fa tena iresaka anko raha miresaka andrina ianao tsy misy andrina afa-tsy nomerina irery tsy misy andrina afa-tsy nomerina irery tsy misy miteny andrina zany manerana amin'ny faritra tsisy amin'ny betsileo izy ohatra zao de hoe hova be fa amin'ny merina izy atsona hoe andrina hova be izy amin'ny betsileo fa andrina ihany zany fa tsy misy miteny andrina dika zay tsy misy andrina fa tsy mimerina irery ka rehefa tangalamena izy de ataovy hoe tangalamena rehefa olobe de ataovy olobe rehefa soja be de ataovy soja be rehefa andrina de ataovy hoe andrina rehefa ova be de ataovy hoe ova be zay ihany io ka tsy misy hoe toteny kokoa fa samy toteny any amin'ny faritra misy azy ny andrina ve ty merina raha iteniny tangalamena ry itenyny vahoaka na tangalamena ry mety tsy nohony le vahoaka ao noho ny tangalamena no miteny azy ny hova be avy any raha iteniny vahoaka aty mety tsy nohony aty noho ny andrina miteny azy ary maharary moa tsika eto Antananarivo indrindrandrindra maharary nge tsika rehefa resahana kely andrina io zany mba tena zavatra tsy azoko mihitsy inona makarary an'le olona rehefa miresaka andrina le olona sasany inona le tena makarary misy tonga de mailaka fotsiny anilaka resaka hafa hoe vao misy miteny kely hoe zahay nge andrina de misy mahatsiaro marary fa nahoana ianao marary satria ianao tsy andrina zany de mahatsiaro marary ianao fa nga nisy naninona anao nefa teo misy miteny an'izany manko ao vao misy miteny ao zany hoe de hoe zay andrina fa zay zany andevo nefa tsy zany le resaka tsisy nyteny anazy fa manina ianao manatsenjehana ohatra mpanao ratsy fa nitona ianao ny mahana sa nahandro ianao ny kody hatsitako zay tokony hatezitra am'izany tahaka an'ireo ampanjaka rehetra any amin'ny faritra ihany hoe ty ampanjaka ka manina tsisy tezitra ny olona nefa be de be vahoaka ny io fa tsy taranaka ampanjaka daholy ity tangalamena manina tsisy tezitra ny olona fa be da be vahoaka ny fa tsy taranaka tangalamena daholy ity olobe fa manina tsisy tezitra ny olona fa satria nefa tsy taranaka olobe daholy fa be de be vahoaka eo fa minna vao misy miteny hoe andrina zay zany amin'ny lahandevo marary ny ainy satria tsy andrina izy tsy atao mahataitra zany resaka fotsiny tsy maintsy mandeha ny tiako resahana ao anatin'izay zavatra ihany de hoe tsy misy raha iresaka fiandrianana zany de tsy misy andrina atsona hoe andrina afa-tsy nomerina ny merina tsy ho antsona mihitsy hoe tangalamena ny tangalamena tsy ho antsona mihitsy hoe andrina fa samy manany azy fa mety mitovitovy kilasy fotsiny reo hoe samy toteny eo amin'ny vahoakany
samy manana ny fahefana ara-drazana, samy manana ny fomba amampanao mafy azy ara-drazana sy ara-piaviana sy ara-pisehoana sy ara-piantohana araky ny fomban-drazany. Zay io zavatra io. Lisy fotsiny mitady ampamesy ampalahelo am'izao ohatra misy mitady anafangaro anaty resaka loko politika le resaka fiandrianana. Ka oka mba hiavaka mazava tsara zany zavatra zany. Fa aza afangaro amin'ny resaka politika ny resaka fiandrianana, indrindrindrindra raha hoe tsy andriny ianao miresaka azy ao anatiny. Aleo azavy zay resaka zay aloha. Aleo azavy zay. Fa misy misavisavika eny ampanimpanidinana eny manko dia lasa mitady iova le tantara indraindray dia lasa tsy mety. Samy manana ny asiny isam-paritra reo fa tsy misy azo ampitoviana. Na ny andrina tangalamena, ny ovabe, ny sojabe, ny olobe sy ny tariny rehetrarehetra zay heverin'ny olona fa hoe toteny amin'ny ray aman-dreny ara-drazana, ara-drazana daholo reny resaka reny. Ara-drazana reny. Dia misy koa le hoe misy ny sasany zao ohatra hoe natao hoe inona moa zany e? Mety natao hoe nividy firazanana. Nividy firazanana hoe ty olona ray ty dia ndao ty apetrakintsika ho ity ny olobe atsika. Ty zany lehibe atsika eto. Fa tsy mba raha efa mikorina avy any anatiny voajanahary avy amin'Andriamanitra izy. Zany hoe indraindray zany misy zany le olona hoe karazan'olona tsy natao hitondra no natao hitondra. Avy any amin'ny tongotra no nakarina olo, avy any amin'ny tanana no nakarina olo, avy any anaty vavony no nakarina olo. Tsy inona ohatrany hoe misaina amin'ny ekikely zany. Tsy mety zany. Ka tsy azo ampitoviana zany, samy manana ny maha izy azy, isam-poko, isam-paritra, isam-pirazanana, isam-piaviana, isam-piandohana. Dia tokony ho samy sarotiny amin'ny azy. Fa matotra amin'ilay tery ambony tery ihany zany resaka zany. Zay io. Elina Maria mba hazavazavao mifandarana amin'izao re momba ny fiforana zaza hay ho avy koa reny ka efa ndraisantsika. Salama koa Rovina ka ny tsinam-bolana amin'ity volana ity ozy fanositraky ny aina efa ndraisako ihany teo iny teny am-piandohana teo hoe amin'ny faharoapolon'ny volana jona ho avy zao ny tsinana ny volana raha tsy diso ny tena koa fa raiky amby roapolon'ny volana zay vao raina amin'anana satria efa tsinana mihoatra ny amby 12 atoandro ny volana amin'io fotoana io ka zay moa zany izy ao anatin'ny lalàna ny fanandrona raha vao tsinana mihoatra ny amby 12 atoandro ny volana dia raha pitso vao manomboka isaina raina amin'anana zany fa raiky amby roapolon'ny volana jona amty. Erika Rakotondrasoa, inona ny tokony atao sy vadina raha mba te hahangom-bola? Efa ndraisako le tery ambony tery ihany zany namana. Andria Tsarasoa Mahery, salama ankoay, ny fanalana volo sy ny hotanana sy ny tongotra vety eo amin'ny malagasy misy fomba sy fadiny. Ny andro fanalanan'ireo ny asiana azy rehefa avy alana lanjany misaotra meloha. Marina zany. Rao ny hotanana sy ny tongotra sy ny fanalana volo sy ny tariny rehetrarehetra reny na volon-doha resahako na volon-tsindoha dia hoe mba misy fotoanany fa tsy amin'ny andro nahavelomana no andratrana ny vatana. Teraka talata dia aza manala ho talata, aza manety volo talata, aza manala volo talata. Teraka lahady dia aza mikitika amin'iny andro lahady iny. Ny andro nahaterahana nahavelomana tsy azo andratrana fa mahafaty. Ny andro nahavelomana ihany mety andro hafatesany. Tandremana tsara zay. Inona ny tokony atao amin'ireny? Rehefa manala ho tsika na manala ho tongotra na ho tanana na ohatran'izany. Alaivo kely ny lalam-panafana hoe misy voninkazo hoe felatana tsy foana dia ny avena am-pelatananao dia alefa ao mba tsy ho foana. Mba tsy ho foana mihitsy alaivo amin'ilay analojia an'ilay izy. Lalam-panafana. Io manko mety mora azahoanareo ilay lalam-panafana fa misy tena sahirana mihitsy. Hoe inona ilay lalam-panafana? Zay loi d'analogie. Hoe ty tahaka an'ity, ty tahaka an'ity, ty tahaka an'ity. Lalam-panafana daholo no mitondra ilay zavatra rehetra. Hoe lalam-panafana ohatran'ireny efa ndraisantsika be dia be teo reny ihany izy fa izy moa rehefa somary nataoko tamin'ny firesaka tanoranora kokoa le izy dia betsaka mora nahazo an'ilay lalam-panafana hoe rehefa ndraisahan'ilay mécanicien le zanaka vavin'ilay patron hoe ordada zangela zay le mécanicien antsika fa hoe mbola sady tsara moteur ny tsara chassis ny tsara calandre no tsara anti-brouillard e. Dia tonga dia azonareo le izy hoe inona avy ary zany zavatra rehetrarehetra resahany zany. Ohatr'izay le lalam-panafana. Zay le izy. Dia ataovy eny amin'ny voninkazo reny ho tanany reny fa aza ririna fahatany ihany koa. Aleo reny mba io fozezika eo mpamokatra ny felatana tsy foana, ny asina, ny mananjara, ny nono ka reny zavatra ambolombolentsika mitondra fitahiana sy fahasoavany reny, miliardera, millionnaire, mety reny e. Ohatr'izay izy. Ary tandrema koa fa reny koa azon'ny olona amisaviana fa tandremana tsara. Tandremana tsara reny tsy ho verivery fahatany. Azon'ny olona anaovana ratsy reny. Jimmy James, salama e, inona kay no mahatonga malagasy tsy manaja ny fahady tsony amin'izao fotoana?
raindray aho ohatra ny teteny hoe ny agegeny ny antony le zavatra fantatra fa fanahinina atao betsaka koa reo olona miseho ny anatra ho miseho ve diplôma sy miseho mahay anzatsy mahay andry dia metretra ny tena fefa mivoatra sy mivelatra mandroso dia hoe tafavoaka sy tafita dia manao tao foana fahatany dia manao ny tsy fanao ohatrany hoe manaova ny tsy fanao raha te ahita ny tsy fahita sy te hinana ny tsy fihinana lasa manota faty dia maty azy na dia tsy misandratra dia mitsoka ho azy ny fiainany e ohatr'izany io betsaka koa reto olona efa dontony fivavahana ireto zay nandray ny fivavahana ka lasa nanota fady nanao fanahinina efa zatra mandry amin'ny ahy maitso sy mitohoka rano ery andoha rano ery tsy azoko tsara moa izy fa nanaiky atao hoe ondry ny ondry no mibebaka rehefa tenana dia noho le feo an'ny ondry zay mibebaka ondry manao an'izay dia ianao ve olombelona dia resahany hoe ndana mibebaka fa nganao ondry dia manaiky atao ondry ianao dia hoe mampandry amin'ny aha maitso dia mandry ary amin'ny aha maitso tsetsatsetsa tsy aritra fotsiny daholo zany farapara ny fantaniana rainka mba sisa dia efa mifarany ihany koa ny fandaharany aty aminay a salama havitafo inona ny tena tsy maintsy vorina melo rehefa hanao trano angonina tsikelikely matsy ny fitaovana ilaina amin'izany fa tsy misy ny tonga dia vonao sy fanjanirina Sylviana ady a iny le ndresahako taminareo hoe rehefa manao trano a dia ny fasika no miditra voalohany sy ny biriky sy ny hazo ny vato no ampidirina farany rehefa hiady fototra mihitsy vao ampidirina ny vato fa ny fasika sy ny biriky ireny no mandeha melo reny sy ny hazo tompoko sitrako ny aina salama avitafo tsy mazava tsara amiko le resaka roa tany io ve le tanindrazana vinondrazam-be sa le toerana terahana toy ny anay matso zao dia tena mifandipatra ndrefa nasiatsinanana fe vinyray aman-dreny ka io koa nge ny vehivavy manaraka e ndray ange no hitondrany e ny anarantsika taloha zany tamin'izany fotoana zany hoe Madagasikara dia tao anatin'ny régime patriarcat fa tsy matriarcat ny anarandray no andovany eto amintsika fe ny vehivavy manaraka fa tsy ny lehilahy ndray no manara-bady raha vao ny lehilahy ndray manara-bady dia lasa tsy mety le izy ry namana nasa fitiavana salama azo atao ve ny manao trano mihoatra noho ny andray aman-dreny ny avony ary raha mitovy fa mifanakaiky le izy inona ny fady tokony atao inona moa zany rehefa manao trano zany ka mifanila trano amin'ny ray aman-dreny avy any atsimo anao ny tokony manesy mena avaratra fa tsy ianao indray ny andeha hisongona ny ray aman-dreny ary avaratra ary ny resaka ahavon'ny trano tena marina aloha zany tsy mety le hoe zanaka hanao trano avy noho ny ray aman-dreny satria ianao indray ve no hanaloka ray aman-dreny nefa ianao zanaka fa misy koa ren'le ray aman-dreny efa hoe mahazo tsodrano manome ny toromarika rehetra dia hoe manome anao ny tsodrano io zany ataovy an'izao ataovy an'ire ataovy an'ire dia mety zay tsisy olana zay fa dia ngamba atao hoe efa madiva hifarana matsy ny tonkira ozy ry zareo piragazika miangavy anareo vahoaka ilamina dia zany ihany koa ny dindinika sy ny tafatafa zay azotsika ny fampiresahana nandritra an'izay ora iray sasany mitenenanay teto amin'ity sehatra ity antenaina ho areny fa ho taka ny varidi mivety na midy vosikena tompoko na kely aza mba hiatsampy any akato ka hitondrany soa hitondrany tsara fahasoavana fanambinana fitahina amin'ny fiainantsika tsirairay avy maromaro ny voaresaka teto ngamba ataoko hoe fanontaniana kely roa amantelo ngamba sisa ny tsy voavakiko tato fa dia atao hoe tsy hananatsiny tsy hananapondro ihany koa re tompoko mba hivadika aloha hevitra vaovao hafa amin'izay indray isika amin'ny heriny anohy toy izao raha salama somatsara ny tenanay ka tafakatreto fampitafa sy fampidinika indray amintsika rehetra ao anatin'izany fandarana havotafo izany fa ety ampamaranana n'izao fandarana izao ihany koa dia mirary ny soa mirary ny tsara ho antsika menakavy andihan'ity herinandro vaovao ity izay herinandro raha jerena amin'ny fanosanaka azy dia herinandro efa madiva ho tapitra satria ny lakamisy ny fiandohan'ny herinandro fa ho antsika indray zany zay nandray an'ity fanosana grégoriana ity dia fiandohan'ny herinandro indray isika zany zao a dia enane ho rarina soa rarina ny tsara isika menakavy ho ambinindraro ho andairatsodrano salama lalandava ho lavitry ny rofo ho lavitry ny aretina ho resy tosika amin'ny fahavalo tsy ho azo ny ratsy rehetra tsy andairan'ny ody ratsy indrindra ihany koa havanany atao atateraky ny adidy sy ny andraikitra mankasitraka ny namana teknisiana rehetra ny fandrimbona tamin'ny tena tao ambadika tao nandavo rarina n'izao fandarana izao mankasitraka antsika rehetra mpanaraka sy mpiaino ihany koa tena anivon'ny tokantrano tsirairay avy sy tamin'ny sehatra rehetra ho ela velona ho ela finaritra ho ambinyndraro andairatsodrano tahina andriamanitra sy ny razana ny zava-masina rehetra manao ny soavatsara ten'andriamanitra indrindra tompoko Isatovo palimbiny anarandray Ianareo zao no andiratry sary Itsangana fazana kigasikara Isatovo palimbiny anarandray Ianareo zao no andiratry sary Itsangana fazana kigasikara Manefa no
Jazovena,